sasa manoratra ny anarany fotsiny ao de aveo soratany avadika le anarany soratany le anarany lettre voalohany de aveo avadiny ndray le anarany mody manandrakandrana manoratroratra zavatra tsy mitondra makaiza koa le zavatra soratana de rehefa tapitra am'zay le andro inona ke le olana le eritretritra ke tsy voafiana fa vavaka ho azy olona babo amin'ny eritretra eto afaka am'izany amin'ny anaran Jesosy rehefa ka fahefatritsika zao fehezo zavatra tenenao tsy zavatra rera azo tenena ny tenenina Petera voalohany toko fahatelo andiny fahafolo ho azy olona ty fiainana mba te ahita zavatsoa aoka zany olo zany izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary molony mba tsy teny fitaka le fahombiazana andrandraina no fahombiazana teneniny mitenena tsara de zavatra andeha tsara ny fiainany fezo le zavatra teneninao zay le misy olona fahatsika manaraky tsika zao fezo le fanananao misy olona tsy mizarazara be oabolana 13:20 oabolana 14 azafady hoe zay olona manana tanana kamoa de mahantra reo zay miravoravo tanana de mahantra fehezo le arenanao fanananao fehezo le arenanao zava-dehibe zay tena Andriamanitra amin'ny teny hoe misy arena ao amin'ny iriny olona ho an'ny olo-kendry fa ny adala izy manarinary fahataniny fananana tona maro lasa misy olona mpanompon'Andriamanitra nisy olona nanatina mpanompon'Andriamanitra niditra tao amin'ny bro bishopony izy de nazazavy izy izy mila vola be ananganana le fandarana jerele mpanompon'Andriamanitra izy de misy volamena be de be ny tanany tyo zay izy le mpanompon'Andriamanitra le vola de davinao io amin'ny tananao io anaovanao rehetrarehetra reo io le vola io amin'ny kanjonao io anaovanao izy le vola de davinao fa tsy mahay fetena le vehivavy am'le arena nanany enao koa manaraky tsika zao fifehezana ny ekipanao ozy baboly na le olona iranao reo zay miaraka amin'ny endro ozy baboly de hoendry zay miaraka amin'ny adala de hidiran-dozy Korintana voalohany toko fa 15 andiva telo amby telopolo aza manaiky fitahana nareo izy fa ferahana amin'ny ratsy de manimba fitondra tena tsara ferahana amin'ny olona ratsy manimba anjara voatendry fa hitako fanavotana tonga amin'ny olona anankiray tandroany ka misy zany le zavatra takina raha-panekena ho amin'ny fifehezantena fa efatritsika zao zavatra takina amin'ny fahombiazana de fahazotona ozy soratra masina hoe amin'ny lalan'ny akamona lasa rava le trano mpitoroteny toko fa 10:20 amin'ny lalan'ny akamona ozy izy rava le trano resahany eto de ohatry ny anjara voatendry tsisy zavatra mandroso zany raha tsy hainao mampandroso anazy tsisy zavatra mandeha zany raha tsy hainao mampandeha anazy oabolana 22:29 mahita olona mailaka amin'ny raha rava ianao ijory anatrea am'mpanjaka izy fa tsy amin'ny olona tsotra jory anatrea am'mpanjaka izy ka misy zavatra takina zany fahazotona raha tianao atsapa fahatsarany indrindra amin'ny dia fiainana tsy afaka soronao ny fahazotona ho amin'ny fahatsarany indrindra amin'ny anjara voatendry fahazotona zavatra takina zany zavatra takina lehibe tsika zao am'le vampitona am'izao izy zao tontolo zao tena mampianatra fahombiazana tsy misy asa illusion le izy zany hoe zavatra tsy marina le izy fa asehon'ny olo zao tontolo zao aminao hoe mitenanao hoe ahoana amin'ny azona vola nefa tsy mila miasa ohatranao fampianarana ataon'ny olona indraindray ahoana natonga anao millionnaire am'izay miasa indray mandeha adiny ray fotsiny ny olona zany tena mitady raccourci foana mba hiakatra avo fa nefa tsy ohatrizay le izy reo zay tsy vonina ny asa tsy ahomby mihitsy mila miasa ianao zay vao miakatra avo amin'ny fiainany ka hitako le fahasoavana hiasa ho tonga vaovao aminao zao
ka zanak'Andriamanitra reny foronina mba hiasa. Ka raha tsy manaiky hiasa ianao de efa manohatra ny anjara-tendrinao ianao. Efesiana 2:10 asan'Andriamanitra ianao foronina mba anaovana asa hafa. Ka ianao zany raha vao mitsoka asa, misy olona ianao mandehandeha etsero mitsangatsangana etsero mba hitsoka fotsiny am'le resaka asa. Fa androany fanavotana ho anao androany. Fa dimitsika zao sorona. Tsy misy olona mahatakatra toerana avo zany raha tsy maninditra avo aloha. Hoe zaho izy Jesosy tonga andatsaka afo eto an-tany, fa zaho izy maniditra ny tenako, misy batisa mampanaovina anazy, zaho izy maniditra ny tenako mba hatateraka le izy. Mila fanitaran-tena mba tonga anao lasa hiakatra avo amin'ny fiainany. Le manitatra tenana io dika zany mihoatra n'olole mahazatra anao ianao, le tsara indrindra aminao ianao. Tsisy olona mahomby zany am'le toerana mampetipety anazy, fahombiazana de mitaky tsy fahazonaina mahatonga anao tonga any am'le toerana nitendrena Andriamanitra anao. Raha jerenao zany Jesosy le ohatra tsy fakatahaka ho atsika, izy nanitatra ny tenany, de avavy nanitatra ny tenany izy, miseho am'izay le fahafen'olona anjara voatendriny. Ka faranako am'ty tantara ty, efa renareo le tantara am'le James Owens. Izy mpanao athlète, mpanao fanatanjahantena, nantaniny le coachany, le mpampianatra anazy hoe ahoana ny ahombiazana amin'ny fiainana am'le sport. De nomeny le mpampianatra lakile anakefatra izy: fahavonona-tena, fahazotoana, fifezan-tena, de sorona. Vonampianatra an'leo teboka efatra reo tamin'ny Allemagne, nanao olympique izy voalohany. James Owens zany olona maintimainty izy, fa tamin'izao fotoana zany tsy tian'olona ny olona mainty, fa nefa men'olona anazy le medaly volamena satria hita le lakile ahombiazana. Ka enoya tsisy olona fanaratsiny fanavakavaam-bolokoditra nizaniza ka nakana fahombiazanao zany raha piarinao le lakile. Fa manomboka androany hitako zay fahombiazana zao hitranga amin'ny fiainanao. Tsika sy anao hitrangana de tenena hoe raisiko fahasoavan'Andriamanitra ampiatra ny zavatra rehetra lakile voaray zay. Raisiko fahasoavana ampiatra le lakile zay. Raisiko le fahasoavana ampiatra le lakile. Raisiko le fahasoavana ampiatra le lakile. Sotra ray amin'ny anara sarobidan Jesosy vavatsika. Hitako kitantsika tsiray avy isandratra am'izay am'ty silo ty amin'ny anaran Jesosy. Korala anao fiderana ankalazan'Andriamanitra ika fiderana.
Silo roa amby roapolo sy roa arivo lalambe ara-panekeno ty afatanana an Jesosy a mazaho toerana tsara tsisy salasalana nisy olona tahina tamin'le teny mipoka be teo ka raha inao le resahana ty afatanana ndray mandeha ao a Jesosy amty ora famangina fara tia Andriamanitra no asa faingana amin'ny fiainan'ny olona eto raha inao le resahana ataovy mafimafy kokoa le izy anten'Andriamanitra no fitaovan'Andriamanitra ho amin'le asa faingana le afanelalanana mahagaga amin'ny fiainan'ny olona Hébreu toko fahavalo andiny faharoa amby folo hoy zay ten'Andriamanitra izy velona sy mahery velona le velo io aingana efa raha vao le potra le velona io de tonga de lasa aingana anao zavatra aingana miomana ianao fa misy zavatra aingana ataon'Andriamanitra eo fiainanao ka ten'Andriamanitra tsy hoe aingana fotsiny fa mahery koa zany hoe manana izy manome olona izy fahaiza-manao anatanteraka le toromarika le atao hoe ery zany le fahaiza-manao ka Andriamanitra zany mbola tsy tapitra ny zavatra tiany atao amintsika fa mbola ho avy izy indray mandeha indray ka rehefa tonga indray le teny amin'ny alalana toromarika fanitsina fibedesana le fahaiza-manao anao an'le izy ho alefo zany amin'ny anaran'i Jesosy misy vonina ho an'le te faharoa ve atsika sy anao hitsangana tompo me fatakarana rehefa tonga le tenao androany asandrato fianao de vavahana me fatakarana rehefa tonga lefa ny teninao meo ana le fatakarana ny teninao rehefa tonga le toromarika meo ana le fahaiza-manao anao an'le izy rehefa tonga le fanitsiny meo ana le fahaiza-manitsy tompo rehefa tonga le toromarika meo ana le fahaiza-manao raisiko le fahaiza-manao anao meo ana le fatakarana rehefa tonga ny teninao soranay anaranao tompo amin'ny anara mahery Jesosy vavahantsika zay olona miandrandra manaova mainina mafy hitondra le teny faharoa androany maraina anisan'ny zanakin'ny mpaminany ao an-trano raisitsika pasteur Davida Ibiome raha tena mitehaka ho an'i Jesosy ianao ataovy tehaka mafy le izy ho ale mpanjaka mpanjaka de raina mitompo tiakasitraka lala mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny tombotsoa eto teniten'Andriamanitra mankasitraka raiky sy regny koa a bishop Abioea tombotsoa tsy raisiko tsinitsiny zany tsy ambaniko zany tsy raisiko zana tsy mitasaina mitoroteny ary zaho atsapa fahafapo foana nareo ny tahina tamin'le fampianarana voalohany teo za aloha ny tahino za fieno sotra tahin'Andriamanitra ianao pasteur Davida tena teny tsara iny atika misokatra ifonao satria Andriamanitra miteny amin'ny teniny hoe satroa voninahitra fa tsaranao izy nytonanao ary dianao izy nytete menaka ka tiako fantatrao fa hifarana tsara ty tontio anao ary ty silo ty ny silo tsara indrindra hatramin'izay raha eo mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao aoka ianao nametraka ny teny ao amin'ny vavako aoka fanamasina mifofonaina
an'le teny fiainana ary voady ame voninahitra rehetrarehetra ho anao amin'ny anara maheran'i Jesosy. Ty ahafantananao anazy aza ho toerana. Tenenany Tompo. Ny fanekeny fahitana fitino ampianarina eto nomenanandro any. Fanekeny fahitana fity. Enoy ary enoy tsara ao fanjakan'Andriamanitra. Tantarana fahombiazana rehetrarehetra tsy maintsy misy fahatserovana fahitana fity foana. Ny fahitana fity ny hoe fofona tsara amin'ny fiainana. Ny fahitana fity tsy makany amin'le olona le mila anazy fa le olona le manaiky anazy. Ka le fahitana fity zany le lakile volamena mavany amin'le nao le lavaka makany amin'ny lapa. Ka ho an'ny olona zay mandray azy torte zao io va itoeranao io. Mandrakotra fahatsoanao le izy ary manome loko ny ezaka ataonao. Mamaky ny boky Rut ianao sy ny tantarana to hitanao fa novoain'Andriamanitra tany amin'ny toerana tsitsy de nakany amin'ny toerana manakaja amin'ny Matthieu toko fa voalohany nefa izy anisan'ny ray aman-dren'i Jesosy Kristy noho ny fahitana fity. Ka vavaka ninona tsy mamendrika anao ato amin'ity fivoriana ty ataon'Andriamanitra mitranga aminao zany. Ray andro amin'ny fahitana fity avy any an-danitra mihoatra lavitra noho ny asa mandritra ny fiainana ray manontolo. Israely niasa 70 taona tany Egypta fa tsy hiaseo. Fa tonga amin'izay le andro napahita fitin'Andriamanitra zareo. Exodus toko fa 3:9 napahita fitiko mason'olona ianao ary efa andeha nareo de tsy andeha foana. Le fahafoananao eo efa farana amin'izay io manoka androany. Ohatrany hoe sira ho an'ny lasopy anankiray de ohatr'izay koa fahitana fity eo amin'ny fiainana. Raha vao tsy eo le izy de ohatrany tsisy tsirony le fiainana. Fahitana fity no mampiavaka anao amin'ny vahoaka be. Raha hoe asa fotsiny tsy misy fahitana fity no mampitranga fahombiazana de tika zany ny olona miasa rehetrarehetra tokony nahita fahombiazana daholo. Fa fanjakan'Andriamanitra na miasa takin'inona ary ianao tsy tokony lalalaovinao fahitana fity ame ohatra anao mba tonga anao takatrao le izy na miara-batana amin'ny ara-panahy. Tanareo le bata poire reny le mibata zavatra mavesatra reny ngeza be le muscle-ny fa tsy mena karama nefa zareo tsy mena karama be. Ianao tsy mahita hoe olona le bata reny de le hoe manan-karena be hono. Fa rehefa le mpanao golf reny nefa tsy mampiasa tanjaka be, tsy mampiasa muscle ozatra. Rehefa manao golf zareo mena milliona $. Ka le stress le fitototona be ino farana amin'izay iny androany. Ka inona zany le faneke fahitana fity? Manao le zavatra takina mba azo le zavatra irina. Zany hoe mampiasa fahendren'Andriamanitra ho amin'ny fiainana tsy misy fitototona. Hoe makany amin'ny toerana avy ianao mora kely noho ny amin'ny fampiarana fanjakan'Andriamanitra. Eno ty vavolombelo ty raha ohatra ianao mieritreritra hoe fahitana fitya lazainao fa tsy misy tamin'ny Desambra tamin'ny herintaona zao zaraiky vavolombelo ianao misy aminareo nahita lesy tamin'ny internet me zareo trano zay tany Alabama any États-Unis. Eno tsara io trano io le assurance fotsiny assurance an'le trano $7 millions. Iny trano ngeza indrindra ny amin'le Alabama tena ngeza be le trano. Menanay maimay pona zay tsy mbola niona tamin'le olona na indray mandeha ary. Zay telo volana nahafantarako an'le fiangonana taty aoriana zay vao fataky le olona. Le trano lafo indrindra amina $100 millions. Tena hoe trano tena ngeza be.
le zavatra rehetrarehetra zany toy zay menareo na memepona ve de ozy le olona memepona nefa zay roa mbola tsy nona akory a mbola tsy nona tam'le olona misy olona eto androany omen'Andriamanitra anao le zavatra tsy mila tototonao amin'ny anara Jesosy. Ianao tsy voatery manana trano amin'ny lalana fanangonam-bola fa afaka tonga fahitana fity le izy araka le salamo 44:3 ka ina zany le lakle ara-panekena mba hampitranga le fahitana fity satria tsy endrasana le fahitana fity fa afaka etsika le fahitana fity. Voalohany a fahateram-baovao, ianao le ateraky indray a dika zany fahitana fity indray. Salamo 5:12 ianao hita marina Jehova fahitana fity nataonao manodidina azy toy ny apingy ka raha nateraky indray zany ianao de nitendreny ianao andova fahitana fity. Ka le zanakadala zao amin'ny Luka 15:17-21 rehefa miverina izy nahita fity izy renao zazava teneky zany. Andriamanitra mampahita fity an'le fianakaviany any le olona le tsy manohatra anazy. Napahita fity an'i Israely izy fa tsy napahita fity an'ny Egyptianina ka vavaka androany ho an'ny olona rehetra zay efa nanolotra fiainanao an Jesosy. Tiako androany fahitana fity manaraka anao naiza naiza misy anao le amena zany ge ho anao ne zany ka raha tianao ahetsika fahitana fity tepika faharoa mamafaza voana fahitana fity. Voana inona hoe Galatiana 4:9-7 aza manaiky fitahana ianareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay ahafafin'ny olona anankiray zay notinjainy. Ny olona tsy mamafy fahitana fity reny tsy matsapa fahitana fity mihitsy. Efesiana 4:9-9 fantatrareo tsara fa niny na asa tsara ataon'ny olona anankiray de mitovy am'izay mihitsy noraisina avy amin'ny tompo na andevo na tsy andevo. Zay zavatra mpitranganao amin'ny hafa zay no ataon'Andriamanitra mitranga aminao. Le karazana fahitana fity afafinao zay koa ny fijinjana ho azonao. Namaky boky anankiray a eny izy vehivavy zay nambanina vehivavy antitra zany izy nambanina de tsy napahitana fitina mihitsy izy tsy tian'olona izy mena vola zany tsy tian'olona any États-Unis de nisy mpanompon'Andriamanitra nona taminazy de izy nanana sakafo be tao an-tranony de malahery be izy tsisy olona mame zavatra mihitsy izy de nikasiny fanamasina izy tamin'ny anao tanory za tsy mino an'le olona le mame vola io fa mame sakafo sakafo ozy fanamasina ianao tsy name vola tambola kely fa sakafo menao de zay mahatonga sakafo koa men'olona anao fa tsy vola men'olona anao. Zay zany le nafafa le vehivavy name sakafo foana izy de sakafo namen'olona anazy. Jereo le akaikinao de tsikitsiky io izy de inona zavatra ataon'le akaikinao rehefa mitsikitsiky aminazy ianao rehefa mitsikitsiky anazy tsy me vola ianao fa tsikitsiky ny averiny aminao renao io zany fahitana fitya le zavatra nafafinao ihany miverina any aminao. Raha tianao ny irain'ny olona de mahirairao koa ny hafa raha tianao ny azo akanjo de meo akanjo koa ny hafa. Raha vola de davinao de mamafaza vola fiainany hafa. Renao zavatra tenaiko zay mika aleluia. Ary fahitana fity koa afaka no tapitra noho ny amin'ny fangidina noho ny amin'ny tsy te andeha ampafolo karena anao raha tsy te ame anao de lasa tapaka fahitana fity. Le tsy tia mame io a dika zany ianao olona tsy tia mandoa ampafolo karena olona tsy tia mame de lasa matapaka noho ny am'izay fahitana fity. Fahitana fity zany afaka mitranga ao anatin'ny andro anankiray jereo nge rote ohatra anankiray fatelitsika zao ahoana fomba fahitana fity miaraka amin'ny olona mahita fity. Rota zao niaraka tamin'ny olona anankiray de nahita fity izy. Lota nanaraka tamin'ny Abrahama de nahita fity izy. Misy karazan'olona arahanao de mahita fity ho azy ianao. Asa tonga le am'le toritenin'ny pasteur David teo jereo tsara le namanao raha venao miaraka amin'ny olona ratsy vitana be
hoe tsy mahita fity mihitsy na aiza na aiza lianao koa de mitototo be koa anao fa miaraha miaraka amin'ny olona mahita fity. Fa efatra raha tianao na hetsika fahitana fity, manaova zavatra tsara indrindra, miasa manao tsara indrindra, excellence. Le tika zany le manao zavatra tsara indrindra zany tena hoe tsy mahazatra ny hafa, hoe mihoatra noho ny hafa ianao am'le kalitao le asa ataonao. Daniela toko fa enina andihy fa telo hoe ty Daniel tia de tiana mihoatra lavitra noho ny olo-kafa rehetrarehetra satria fanahy tsara indrindra ny tao aminy. Daniela toko voalohany andihy fa roapolo amikasika fahendrena sy ny fatakarana rehetrarehetra zay nantany mpanjaka anazy de hita fa afoloeny tsara lavitra noho ny ombiasy sy ny psikidy izy. Raha olona miavaka ianao fomba fiasanao de mahasarika fahitana fity tsy mahazatra ianao. Aza manao zavatra kitoto rehefa te hahita fity, ohatra ianao mpanao akanjo ve de manao asivo endrikana tsara indrindra, excellence anatin'le asanao. Ninona asa ataonao, na mpandrafitra ianao na inona, na mpanao sary na mpanao architecte, mpanao trano, ataovy tsara le izy. Raha vao tsara be le ataonao de menany vola mihoatra ianao na tsy nangatanao raha le izy. Ninona ataonao asivo kasikana tsara indrindra foana ianao, mirety tonga eto ianao hira asivo fahatsarana indrindra, fa tsy hoe hira de hira de tsika de zay nareo hoe tsy hira, nareo hoe tsy tonga hira tsika e de asa natao raha tananao de le olona vao may ampidina ny tanana vao mira ianao. Ninona ataonao asivo inona hoe fahatsarana indrindra de ahita fity ianao, de zay koa ny tranga aminao. Fa dimy mba ahetsika fahitana fitya mamaha olana, inona hoe mamaha inona olana. Daniela toko faharoa 12 ka hatramin'ny 16 ozy ny soratra masina hoe tezitra hoe ny mpanjaka de nanao didy mihitsy izy amono ny olona rehetrarehetra, olo-kendry rehetra de nisy didy voaka hoe vonoana ny olona. De hitany Daniela sy ny namany ka mba ho tadiavina vonoana koa andihy fahina ambe folo. De niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka ny miazy andro de ho lazaina amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy efa fantatrao ny tantara hoe Daniela namahan'le olan'le mpanjaka de nahita fity izy. Isaka mamaha olan'ny olona anankiray ianao ny amin'ny lapa de ianao tsy ho sahirana zany. Misy olona eto androany amahan'le olana eto Nigeria ianao, samy ho ampiasain'Andriamanitra ianao de rehefa ampiasain'Andriamanitra ianao de ahita fity ianao, ampahita fity ianao ny olona satria ny olana de fahafahana. Fisandratanao de arakaraka famahanao olana. Josefa namaha olany olona mpanao mofo anankiray de lasa nalefa tany amin'ny premier ministre izy rehefa avy eo. Arakaraky ny amahanao olana, arakarak'izay na isarianao fahitana fity. Ny vola fahitana fitya de mikirina ho azy rehefa mamaha olana anankiray ianao. Aloha tenenako anao ty le olana vahanao mamaritra ny karamanao. Le akinga tananao mamaha olana, ok anao expert am'le sehatra ataonao io, renao ve zany. Rehefa mamaha olana ianao tsy miangavy zany ianao ahita fity, tonga ho azy fotsiny le fahitana fity. Arakaraky ny abetsaka le olana vahanao zany, arakarak'izay ny abetsaka fahitana fity. Raha mitady fahitana fity ianao de davy ianao olana vahana. Fahenina, raha tianao ny hetsika fahitana fitya, ajao le lehibe anao. Iza hoe le ajaina hoe le tena hoe fihetsika fanajana le lehibe anao mahatonga anao mahita fitya manokana. Raha vao lehibe anao tsy manakaja anao amin'ny lehibe anao de tsy azo aza avy aminazy koa ianao. Efesiana toko fahenina andihy fa 5 ka hatramin'ny fahavalo. Mpanompo aokinareo mpakatoa ro tomponareo araka ny soratra, araka ny nofo amtahotra sy nofotra afatsora ny fonareo toy ny fanekena Kristy ihany. Andihy fahavalo, atria fantatrareo fa zay soa ataon'ny olona rehetra ho raisiny zay mitovy am'izay no raisiny amin'ny tompo na andevo na tsy andevo. Genesis toko fa 7 andihy faefatra hoe Josefa nahita fity tamin'ny olona anankiray
anatao teo mason'ny tompony ozy izy nanompo ary nitendrena mpikarakara tao an-tranony. Raha tsy tianao no faty a matsapa tsy fahampiana de mila mahay manaja ny olona eo ambony ianao. Be de be ny olona pino hoe aza ny lehibe tsy pino lehibeany de hoe alao tsy ajaiko izy. Farao nge olona tsy pino e nefa lehibe an'ny Josefa. Fa tsy ataonao tsara ny asanao zay mahatonga anao tsy mahita fity. Tsy ala le olona satria za pino tsy marina zany. Raha nataonao tsara ny asanao, raha jainao tsara le lehibe anao de mahita fity anao. Daniela tsy niaraka tamin'ny olona mpiara-miangona aminazy fa olona tsy pino nanodidina anazy. Fa matoa anao tsy mahita fity de tsy tsara ny ataonao. Renao hoe zany Hébreux 13:7 hoe tsarovy le olona le eo amboninao. Zay niteny taminao ny tenin'Andriamanitra everiny hafaran'ny fiainany karao ny finoany. Le fahefana tsy ajainao a de tsy apaka hita fity anao. Renao hoe zany zavatra teneniko zany. Aza manaratsy a orinasa zay esanao satria iny orinasa iny nge mamela le sakafo eo amin'ny latabatra e. Raha vao tsy tianao le orinasa mela atao. Fa aza manaratsy orinasa zay esanao fa iny orinasa iny mamela sakafo eo amin'ny latabatra eo. Enao tsy afaka hoe monina trapela de aratsinao nefa le pasteur aveo mela atao. Satria le winner chapelle iny mamela le sakafo. Raha vao ajainao fahefana de zay mameta fahitana fity. Teneny hoe raiky zay fa fitsika zao mandeha fahitsiny. Raha tianao nanetsika fahitana fity a mandehana fahitsiny. Oabolana 3 4 aoka tsy ala aminao ny fahamarinana ataovy ao amin'ny tendanao. Ataovy amin'ny bozonao sorata amin'ny fonao izy de ahita fity eo amin'ny sy fahalalantsara eo amin'ny mason'Andriamanitra sy olona ianao. Ny mpangalatra rehetrarehetra de mitady olona mahitsy foana, ny olona mpangalatra. Raha venao zany ny olona hafahafa arabola de tsy ahita fahitana fity arabola zany ianao. Ny olona rehetrarehetra mitady olona azatokisana foana zay mahatonga Potifara tady any Josefa hoe zavatra rehetra apetraka am-pelatananao. Raha ianao olona pino mahitsy tsara de hitanao fa mahita fity anao. Fa ny olona amin'izao vanim-potoa zao de tsy mahitsy ny olona. Efa zavatra teneny rehetra de lainga daholy. Menao vola izy de nandeha voyage hono izy de nisy nanafika hono izy de le asa nisy naka le vola maty venao tsy maty fa le vola fotsiny nisy naka. Raha tsy nateraka indray ianao de ray lany tompo. Raha tsy nateraka indray ianao amin'ny arabola de tsy tena nateraka indray ianao zay. Ny olona tamin'ny Jodas zao vola. Raha nateraka indray ianao tena nateraka indray. Fahavalo aoka ianao hijanona manetry tena. Fatahorana Jehova no fiandohan'ny fahendrena ary alohan'ny aja ozy izy fanetretena. Fanetretena mamanetsika fahitana fity. Fa sifitsika zao fakatoavana. Le fakatoavanao no mahatonga n'Andriamanitra mamaly fity anao. Fakatoavana eo ny eo mahatonga anao mahita fahitana fity eo ny eo. Deutéronomie 28 1-2 ary zao ny tranga. Raha iaino tsara feony Jehoandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andediko anao anio de asana Jehoandriamanitra ao ambony firenena rehetra ambony tany ianao. Ary zao fitahina rehetra zao anisan'izany fahitana fity anaraka anao ary atratranao. Raha mihaino feo Jehoandriamanitra ao ianao, ninona zavatra ataonao? Ninona zavatra renareo zay ataovy? Jaona 2:5. Le tsy fakatoavanao farany iny mahatonga anao tsy mendrika le fahitana fity manaraka.
raha tianao nahita fitianao jerevo le ambara tonga ny fankatoavanao. Aza raiko ianao sakatsakana am'le faneken'ny fahitana fity, sakatsakana amin'ny faneken'ny fahitana fity. Misy karazana sakatsakana. Voalohany indrindra aloha tsy fahaizana makasitraka. Na amin'ny ara-batana ary misy olona meno zavatra, le olona tsy miteny hoe misaotra, ianao ve metanetana? Faly ve ianao am'zany? Hoe misy zavatra menao le olona, de le olona tsy misaotra akory, eo apotra vana ianao de menao indray izy. Tsisy tsy amena ianao raha tsy ame etsony. Malaka toko faharoa andiny voalohany ka hatrafaharoa, zao ty zao meka anao re mpisorona. Raha tsy henonao andatsaka ampona areo ame voninahitra ny anarako Jehovah Tompo, de andatsaka ozina azy teneneo sanatria zany. Ianao manano sanatria le izy. Andriamanitra le manao zavatra aminao, ok anao akasitraka anazy. Rehefa misy olona koa manao zavatra aminao, de ina tokony atao? Misaotra. Eto amin'ity firenena ty rehefa misy zavatra ataonao de ato amin'ity firenena ty da mandoalika mihitsy ny olona rehefa makasitraka. Ka menara miteny hoe misaotra. Misy olona tsy mahay makasitraka. Faharoa fireriana. Jakoba 4:6. Andriamanitra manohatra mpiavinavina amy fahasoavana azay manetry tena. Petera voalohany toko 5:2. Andriamanitra manohatra mpiavinavina amy fahasoavana manetry tena. Ny olona be fireriana manapaka le fikoriana fahasoavana. Ny fidirana afahefana matetika mahatonga anao lasa manana fireriana. Jerevo le olona be fireriana fa matetika reny nahazo fahefana. Lucifer zao nahazo fahefana tonga de mibotsiny. Renao ve zany? Le zavatra azonao de tombotsoa daholy. Fatelitsika zao. Le tsy firarahina toromarika avy any an-danitra mahatonga ny fahitana fity tapaka. Samuela voalohany toko 12 ka hatra 22 ka hatra 23. Hainao tantarany Saoly. Samuela nyteny taminy hoe ndany ianao manao sorona araka feon'Andriamanitra. Ozy izy indro ny manao makatoa no tsara lavitra no manao fanatra. Fa ny elika ozy izy na tsy fankatavana mitovy an'le mifanimpody sampy any, ary niditra ozy izy mitonga manompo sampy any. Zany le tsy anjaranao le amenanao otrany ambambe. Le fahitana fity tsy tokony andro ray tokony mitohitohy. Renao ve zay? Satria raha mahita fity anao androany misy olona takaraintsika zao tena isan'andro izy fahitana fity foana. Le zavatra zarainy androany de hafa ndray zarainy rapitso. Le zavatra zarainy tamin'ny herintaona, raha hoe tamin'ny herintaona ianao vao nandray zavatra taminazy de ozy baiboly isan'andro izy vesara zavatsotsika. Ka ina zany zavatra fanekena mba hatonga anao mitahiry le fahitana fity, tokony isan'andro le izy hoe vesarany isan'andro izy tsika fitahina. Raha ianao zany lehibe loatra ianao tamin'le maly de tsy mety mitrangatsolo le rapitso le fahitana fity, de dika zany misy zavatra tsy mety. Ka ina zany le fanekena mba hitehirizana le fahitana fity voalohany indrindra fahendrena. Oabolina toko 9 32 ka hatramin'ny 35 zao ary enory meno tsara ry anaka sambatra zay manaraka ny diako, meno toromarika de endre faza manda sambatra zay olona mieno ka miary toromandraka-rivo ambava adiko ary miandra otolo ambaravarako. Fa zay mahita de mahita fiainana sady mahazo sitraka fahitana fity avy amin'ny Jehovah. Mika aleluia. Ka ianao zany mila mandeha am-pahendrena. Le fahendrena zany fantatrao le tokony atao raha ataonao le izy amin'ny fotoana mety. Faharoa le mitahiry fahitana fity de fahazotoana. Tsy tenaiko betsaka le satria paster David efa nampianatra zay.
raha tianao zany tehirizina fahitana fity mila miasa ianao, mila manino tsisy olona tia kamikamy vavy sy kamilà zany. Ianao hoe nahita kamilà kamivava de tiako be ianao. Le kamilà sy kamivava hoe manasahirana le lehibeany. Raha mahita ianao kamivavy ara-tsaina ara-batana miresaka ianao miteny ianao ianao ndray reraka. Ozy Baiboly hoe mahita olona mailaka amin'ny raharaha ve ianao toerako amin'ny goava ijoro amin'ny olona mpanjaka izy fa tsy olona tsotsotra. Oabolana 22-29 tsy resaka be de be amin'izay zay satria le toriteny efa resaka an'izay fa tentsika zao fatakarana tsara. Inona hoe fatakarana tsara? Oabolana 13-15 fatakarana tsara mampahita fity fa satra lalam-pivadika. Raha tianao nahita fity de mila manina ianao fatakarana tsara amin'ny loha hevitra rehetrarehetra, tsy hoe toriana fotsiny le izy fa takaro le izy. Raha tianao tehirizina le fahitana zara vavolombelona reko ny raintsika tonga tao anatina klasy de tena izy tamin'izay za voavoaloha litra anatin'ilay klasy tato nazoko tato amin'ny Wina Chapelle nazoko sekoly baiboly nazoko vady tato nanaovako za tena raha hoe tsy men'Andriamanitra fahitana tamin'ny hatramin'ny andohana ngamba tsy niala tato amin'ny Wina Chapelle niteny mpanompon'Andriamanitra za tsy afaka niahatra de za koa mba niteny koa hoe za koa tsy afaka niahatra voatena zay nefany a mbola nila freke za ty de takako am'izay ke za tsy mahatakatra le zavatra takany toriko le izy a fa tsy takatra le izy taorina sekoly baiboly o zahay tsy mbola tsy takatra ty zavatra ty Andriamanitra mbola tsy takatra. Ianao manko afaka miteny be a fa nefa mangataka etseroa mangataka etseroa tanao afaka atao style le fangatahana. Misy olona zao maka misy olona zao fantatra rehefa andoha azy frais de mody mba manatinatina le akaiky le frais zao le bus ohatra mbola tsy tonga e nefa angataka frais izy io ka tenaiko teraka zareo tsy azoko le izy de mipetraka reko am'izay le izy le jovavolombelona mpanompon'Andriamanitra jovavolombelona mamaky boky izy de fady anina de za koa fady anina 7 andro de hitako am'izay le lakiliany arena niaraka tamin'ny fatakarana toy zahay tsisy devoly afaka pahatra zany tamin'izah fotoa zany a tsy miteny araka le tenaiko taloha fa tena naraka tamin'ny fatakarana tena le izy jereo zany le fatakarana le zavatra tianao ahitana fity fa raha vao tsy hitanao le izy de mamita tena fotsiny ianao. Farana enoia le fomba azona fidiranao anaty fahitana fity de arakaraka le fanomponao fanjakan'Andriamanitra le avony le ambaratonga fahitana fity de davinao de arakaraka le fahitana fity ataonao fanjakan'Andriamanitra. Salame 102 ary tsangana ianao amindra fo am'ziona fa fotoana fahitana fity azy zao tonga le fotoana voatendry mpanomponao sitraka mpanomponao izy izy le vato sy le vovotany arakaraka malina anao le mampahita fity le fanjakan'Andriamanitra arakaraka izay koa le Andriamanitra lina ampahita fity anao. Niantona navotana any Israela mba anompo zareo ka enoy tsara ta hizara aminao a zavatra ray amin'io isaky miresaka miraitsika de mandinika anazy tsara zavatra rehetra teneny de mikasika fanjakan'Andriamanitra ozy hoe amin'ny fiainako a za te hanangana fiangonana zay foana teneniny izy tsy miteny hoe za hanangana trano anah za tsy miteny hoe ratsy le manangana trano anao aza ovaina le zavatra teneniko fa zavatra teneny mpanompon'Andriamanitra matetika de hoe za hanangana fiangonana be de be ho an'Andriamanitra io zahay alohany anomezan'ny olona ninina ana za nangana fiangonana ho Jesosy zay men'olana
nisy olona nangana fiangonana de nalefako daholo ny vola rehetrarehetra vao nataoko zay tonga de misokatra zay lanitra ho anahako tonga de gaga be wow vao lasa tamin'ny fahazakaran'Andriamanitra sokatra amin'ny fahitana fity ho anahako tsy liny ianao rehefa miteny anao anaovana sorona arabola do zahay alao zahay hivoaka kely any amin'ny toalety aloha rehefa te mandao pahita fity fanjakan'Andriamanitra zahako papahatra miteny aza foana fahitana fity fanjakan'Andriamanitra zay mahatonga fahitana fity tsy tonga aminao mihitsy raha vao tsy mampahita fity fanjakana ianao tsy afaka ny goavambe ianao fanjakan'Andriamanitra arabola ho tiavo jeo Andriamanitra ao afona ray amantolo afananao rehetra amin'ny tanjakao rehetra marika 12 30 amin'ny tanjakao ray amantolo amin'le marika misy ale tanjakao ray amantolo le tanjaka zany le fahafantaran'olona anao ampiasao daholo zavatra rehetra ahafantaran'olona anao eo amin'ny tanjakao rehetra zay ny didy voalohany ainao mahatonga ny be teknisianina tsy mety manan-karena satria tsy mampiasa ny tanjana izy a ampandrosoana fanjakan'Andriamanitra raha tonga raha SHILOH de pastera ohatra tsy mandeha le ohatra zao iny mila vola zay pastera fa ngainao tsy afaka vidy le ampoule io mampirehitra le jiro pastera mila vola zay anamboatra micro ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana de fahitana fitia anaraka anao Matthieu 6:33 fotoana rehetrarehetra rehefa mampahita fitia fanjakan'Andriamanitra ianao tsy miangavy ianao fa tonga fotsiny le izy ary vavaka misy olona tamin'ity fiviriny ity ahita fitia ianao ampahitao fotsiny ampahitao fitia fotsiny fanjakan'Andriamanitra tsy hoe izesy tamin'olona ianao tsy mba ho hitan'olona ianao tsy mba hite hafan'olona ianao fa ataovy ho an'Andriamanitra le izy to hitanao fa hisokatra ny lanitra ho anao tsy mila miangavy ianao fahitana fity manaraka anao ndaiza akavana sakavy ny naranao to de fahitana fity naiza le ianao de zany ny hitranga aminao amin'ny anaran'i Jesosy de hitsangana ivavakytsika fahitana fity tokony manaraka anao naiza le anao aloha teneko anao ty rehefa ivavakytsika zavatra tsy andrandray anao tsy ho azonao mihitsy miandrandra fahitana fity isan'andro Salamo 68 andifa 9 vesarany isan'andro tsika amin'ny ka inao zany miandrandra fahitana fity isan'andro na androany ary tompo amin'ity silo tya miandrandra fahitana fity tonga amin'ny lalako na eto ary a fahitana fity amalo anahako asanato feonao de vavainao antenanao amin'ny anaran'i Jesosy tompo ao ka anjarako fahitana fity naiza leako nateraky indray a lovako fahitana fity a vavaka le fahitana fity ve anao miresahinao n'Andriamanitra teneny anao amin'ny anaran'i Jesosy ary fahitana fity amaly anao sotra ray a amin'ny anara maheran'i Jesosy ka tompontsoana tsy teo ray a tsy anao zavatra hafa na tsy eo ary izy na eo izy a fa tena tompontsoana tena trano fiandohana tsy raisiko tinitsinina le tombontso zao na tsy avelan'ny tory ara za de mahatsapa afa-po foana miala eto ka tahin'Andriamanitra ianao a raha misy olona tahina marina teto mpiafatanana Andriamanitra ary manaova orakoraka mazaho toerana vaovao tsara fotoana filazana SHILOH 2024 zao a zany eritreritry nankalazan'Andriamanitra ianao raha ohatra raha renao ny anaranao miazakazaka fotoana vavolombelona ka zao
Daniel Femi, Lula Daniel Femi, Georgina. Zany ohatratra mitehaka ianao rehefa maheno anarana. Ary farany Etimbok Usoro. Mankalaza ianao n'Andriamanitra rehefa tonga le olona. Teneny anaranao dia zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Lalambe ara-panekena. Daniel ny anarako. Avy any amin'ny chapelle le Congomoa. Enina amby folo taona lasa zay mifandray sambany aho tamin'ny SHILOH. Nisy vesatra tatapoko a tamin'ny zatra iny dokotera teny tamiko hoe noho ny amin'ny ambaratonga ny hepatite ato amiko za zany tsy ahita mane fa efapolo taonako fa tamin'izao fotoana zany mama no nitory teny dia namahazo fionana ntantarel mama zany le fionana tamin'ny ten'Andriamanitra natonga anazy afaka tamin'ny fampitehana fahafatesana dia namaky an'le boky an'le afaka tamin'ny fampitehana le bokin'ny mama OEDP a nanangana finoko zany velona finoko dia niteny tamin'ny tena koa hoe za koa tsy ho faty ohatrany efa nanakaiky le fahafatesana ray andro zay teo ambovo fandriana nakainy ohatrany hoe nofo le izy fa nefa za mihiratra be misy olona mamangy be dia be ohatrany hoe toerana hitako papa ao anaty manao akanjo fotsy dia tazona zavatra tsy fantako izy dia nametraka le izy teo amin'ny latabatra dia pasteur Paul Nentseko teo a dia mitsikitsiky namea le zavatra ana dia hitako David pasteur Adeboe hitako le vadiko eo akaiko dia tantaraka le vadiko le fahitana hitako hatramin'izay fahitana izay a enina amby folo taona ty arina rapitso zao anniversaire-ko a dia enimpolo taona rapitso a nefa za tsy tokony ahita fa 5 amby efapolo taonako zao nefa za enimpolo taona ankala zao Andriamanitra olona tratry ny hepatite izy a fansotran'Andriamanitra tamin'ny SHILOH rapitso izy enimpolo taona zany ohatrehatra ny entanetana be mihitsy ianao matehaka ho an'le mpanjaka amin'ny mpanjaka dia raina tompo a Georgina avy any amin'ny chapelle Ghana. Za tonga eto hitsoro vavolombelona voninahitry ny tompo a manana aretina amin'ny masoko a 20 taona zay mangididy le masoko a ohatrany tsy mampahazo aina mihitsy le izy misy fanaintainana tsy manana fahazonaina mihitsy miaraka aman'olona tamin'le fionana alina hoe ametrao tanana zay faritra hitanao hoe mila fanasitranana nametraka ny tanako teo amin'ny masoko a dia niteny tamin'Andriamanitra hoe fanasitranana avy any an-danitra indro a taoriana le fotoam-bavaka salama amin'izay masoko a tsisy fanaintainana tsisy mangididy a tsisy tsy fahazonaina averiko an'Andriamanitra voninahitra 20 taona manary maso zany le vavy a mangididy le maso a asitran'Andriamanitra izy taoriana an'le omaly dia afatanana antsompo sino 2024 Bokosorany anarako a tiamerina voninahitra n'Andriamanitra tamin'ny SHILOH tamin'ny herintaona teo a tamin'le maraina mpanompon'Andriamanitra tena hoe mantany fantanin'Andriamanitra dia nantany a dia niteny tamiko Andriamanitra hoe teny mpanompon'Andriamanitra hoe soraty le izy dia soraty daholo dia niteny tamiko Andriamanitra hoe meo 50% ankaramanao dia ara-potoana tsara ny ampafolo-karena rehetrarehetra nataoko le izy janvier nataoko décembre janvier février natsona am'izay a nanao entretien amin'ny orinasa anankiray ohatrany hoe resaka fotsiny le entretien nahazo asa
400% an'le karamako taloha. My tithes now run in 6 digits. Zao zany karamako a 6 chiffres, zany hoe 7 chiffres izy raha ariary. Raha ianao hoe resana manao vamenina mafy, ianao manaraka tsy vavolombelona. Ty afatanan'Andriamanitra. Shiloh 2022. Shiloh 2022. You'll be there. Ho tonga any ianao e. The first covenant table that was delivered today. Le latabatra le vato-fisaka fanekena nyzaraina teo, vato-fisaka fahombiazana. Za mifa efa feo fahombiazana ianao zao. We hearken to those. Raha enonao tsara le zavatra takina. Now we Zao have had voarentsika koa of favor le fanekeny fahitana fity. or misfortune. Manomboka androany zany ianao tsy ratsy vitana tsony. But God is still on with us. Fandriamanitra nefa mbola vonona te hamangy atsika amin'ny alalan'ny teny amin'izao ora famanginy zao a. Le vato fisaka fahatelo le ho zaraina eto de ho alefa zao zany le vato fisaka fahatelo. Also take you further. Ary za mino fa hampandrosanao zany. Covenant contain the winning ways, Le fanekena manko le lalana ho amin'ny fandresena. which can change your losing position to your Mahatonga amadika le toeranao resy io lasa makany amin'le toerana mandresy. Neza hoe zary naharesy anao these tables of the covenant. ao aorianan'le azonao an'le vato fisaka fanekena io de ampianao le zavatra takiny. Tsy ho resy tsony ianao amin'ny fiainana. In the name of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy. Psalm 138 verse 2. Salamo 138 andiny faharoa Magnify your word Abba. hoe nasandratrao ny teninao mihoatra lavitra noho ny anaranao. Ka ny tenin'Andriamanitra zany a Has been magnified by God, alebiazin'Andriamanitra le tompon'le teny. and everyone that find that word Niza niza mahita zay teny zay magnified. de ho lasa misandratra koa izy. To be magnified, Ina dika zany hoe alebiazina zany ho asandratra. put in a place of Apetraka amin'ny toerana anankiray a miady. to Joshua said, Andriamanitra zao nanatina Josoa de niteny hoe amin'ity andro ity ho alebiaziko ianao mason'ny Israely iray manontolo. De hatramin'izay andro zay Joshua, tantaran'i Josoa teny niova tanteraka. after this word that you are receiving, Ao aorianan'le teny ho azonao rehefa avy eo, begin to magnify you. zay teny zay anandratra anao. Came to Shiloh is Ka le enao le tonga tao Shiloh tsy ohatr'izay koa le enao hoe tonga miala ato amin'ny anaran'i Jesosy. I'm sure we are ready. We are Ka mino fa vona ianao bringing us the third table. izara le Is our vato fisaka fahatelo, vice président voalohany a Bishop Davida Bioea together for the Lord. te afatananao a Jesosy a. Zao tsika sy anao hitsangana. Sotra Jesosy. Nao hitehaka bebe kokoa amin'ny tompo a. Now, please join me as we lift up our hands together. Nao asaratsika ny tanatsika miaraka misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiana rehetrarehetra azotsika hatramin'ny anatrehantsika Shiloh 2022 indrindrandrindra na andro amaraina tamin'ny ora famangina. Azotsika le teny voalohany, azotsika le teny faharoa, andao hisaotra anazy. Appreciate him for what he has done. Rehefa miamakasitraka anazy ianao ny zavatra nataony a, mampanomana antsika zany ao ny zavatra manaraka. Ka meo azy voninahitra, meo azy fiderana, Like him, tsisy tahaka anazy. Jesus, glorious name. Amin'ny anara feno voninahitra Jesosy no isaorantsika. Heavenly Father, we thank Rainay zany an-danitra misaotra anao zany amin'ny tombotsoa, you given to us to stand. menanay hijoro eo fanatrehanao. We were far away from you before. Lavitra taminao zay taloha fa tamin'ny alala famonjena Your family. nataonao anatin'ny fianakavianao. Misaotra ny amin'ny famonjena, Thank you for every blessing that comes. misaotra ny amin'ny fitahiana rehetrarehetra niaraka tamin'izay. Tables of the covenant. Anisan'izany le vato fisaka fanekena zay omenao anay. Give our thanks. Raisa fisaoranay
amin'ny anara sy saribidin'i Jesosy. Bless us again Tahino indray zay a via your word amin'ny alalan'ny teninao, right now. amin'ny alalan'le teny zay horenay zao amin'ny anara fivonahatry Jesosy. The saints of God in the house, Ny olo-masina rehetrarehetra manaova maina mafy. please get seated. Maza ho toerana. I can see somebody clapping for the Lord. Ohatra mahita olona tahitehaka te hafa tanana mafy. Yes, he's shouting to him. Misy olona ohatra te iorakoraka manaova orakoraka mafy. Again this morning, I count Indray mandeha indray a raisiko a very great privilege tombontsoa lehibe given by God through his servant men'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompo raiko a us over this commission. ny apôstôly nitiraky tia Bishop David Oedepo Another word to us, hitondra teny iray hafa indray amin'ny alalan'ny fanamasina. Mino a all of us shall be blessed again. This tsika rehetrarehetrarehetra ho tahina daholo andro amaraina precious name of Jesus. amin'ny anara saribidin'i Jesosy. I have good news for you this morning. Manana vaovao tsara ho anao andro any. From every troubles of this world, Avy amin'ny korotana rehetra amin'izao tontolo izao a, covenant of exemption. ianao manana faneke fiavahana Today, what ka manomboka androany a, to them nina zavatra mitranga amin'ny zareo ireny any ivelany tsy tranga aminao zany. we are looking at the Mijery zany tsika engaging le lohahevitra le hoe exemption. fanekeny fiavahana. Us to read quickly as Ka jerentsika vakitsika aingana le soratra masina the book of Job, amin'ny bokon'ny Joba chapter 5, toko fahadimy verse 19. andeha fasivy ambin'ny folo. Talking about God, he Miresaka amin'Andriamanitra deliver thee in 6 troubles. amin'ny fahoriana enina no ny amonjy anao izy eny amin'ny fito aza de tsisy loza hiatra aminao. Did you hear that? Renao ve zany e? There shall no evil touch, Tsisy loza hiatra aminao. specifically in famine. Azavainy tsara le izy raha avy mosara de hiaro anao amin'ny fahafatesana izy. Mosary tsy hamono anao zany. In war, Raha avy ny ady de hiaro anao tsy hovoan'ny sabatra izy. the scourge of the tongue. Ampiereniny tsy hovoan'ny kapobavy ianao ary tsy atahotra zany hoe vavan'le mpamosavy, vavan'ny mpanahy ratsy, vavan'ny olona ratsy a. Be afraid of this Ary tsy atahotra raha avy fandringanana. destruction and famine. Ny fandringanana sy mosary de omezanao fotsiny. Laughter will never be taken out of your mouth. Fomezana tsy ala vavanao mihitsy. Neither shall thou be afraid. Ary tsy atahotra mibibidia any amin'ny sainao. Thou shalt be in league with the stone. Fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsaha azy ianao a ary mibibidia hiavana aminao. Everything will be cooperating with you. Zavatra rehetra zany tonga de miara-miasa aminao daholo. Shall know that thy tabernacle shall Ary hitanao fa fiadanana no ilainao visit thy house, a ary amin'izany shall not sin. kijanao ianao a de tsy hitanao tsy misy overiny ao. Thy seed shall be great. De hitanao koa fa maro ny zanakao ho lehibe zareo ary niterakao ho tahaka ny ahitra amin'ny tany. Come to thy grave Aharitra ianao ambara piditra ao a any amin'ny pasanao. like a shop Hoe ho ela velona ianao zany his season. raha mbola enjana ary tahaka ny amboarambary akarina amin'ny fotoana. So it is. Izany ary a no izy fa efa nandinika azy izahay a evero ary izany fataro tsara. Everywhere in the world today, Ka naiza naiza amin'izao tontolo izao zany tena feno korotana. the whole world lies Zao tontolo izao in wickedness. The scripture, de feno faharatsiana hozy izy soratra masina. John chapter 5. Jaona voalohany toko fadimy a andeha fasivy ambin'ny folo. Everywhere there is trouble, there is Naiza naiza misy korotana. that is secure. Tsisy hoe firenena zany hoe ka voary tanteraka daholo. Misy olona mitsoka miala ny Nigeria ao satria matahotra mpamosavy. Churches in Nigeria Fa za tsy fantatra zareo le mpamosavy le nitsoa zareo nefa nanoratra ny anarany naiza naiza lehany. Efa tanao misy réseau manko amin'izao, réseau ana mpamosavy. think there are no witches in America. Ianao mieritreritra tsisy mpamosavy any États-Unis. Fefa any zareo amin'izao, satanique, sataniste. People run away from Nigeria from Boko Haram. Misy ao miala Nigeria fa ho any Boko Haram. Other nations Miala Nigeria satria noho ny amin'ny Boko Haram. where they are shooting guns. Makany amin'ny firenena anankiray izy any amin'le sekoly misy mifampitifitra. Anywhere. And then it's
tsisy fiarovana zany naiza naiza maneran-tany. In the world there shall be tribulation. Ozy izy Jesosy hoe tamin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, zany hoe zay zany tokony fantatrareo mikasika amin'izao tontolo izao. Fa ozy izy Jesosy amin'izao okinareo ifaly fa za efa nandresy ho anareo, zay le fanambarana. Le soratra masina misy information fampatarana vaovao, fa misy nefa le révélation, le fahazavana. Tsangana fa tonga fahazavana ao. Aizy na manarina tany na esprit manarina firenena, zay zao le fahalalana mikasika zao tontolo zao. Fa ho anao izy niposany Jehova ary voninahitra hiposany aminao. Isaia 62 hiavaka ianao e. Our exemption is a covenant. Ka fiavahantsika zany fanekena. Malaka toko fatela de fahavalo amby folo 17 to 18, then chapter 4, 17 18 4 4 3 eo hoay izy ireo amin'izany fotoana ary anavaka azy a tahaka ny ray aman-dreny manavaka ny zanany. De hiverina nareo de hitanareo ny tsy fitoveniny marina sy meloka de manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. De toizana andihy fahaefatra toko fahaefatra andihy voalohany, arindro avy ny andro mandoro tony ny fatana fandorona izy ary ny préare rehetra sy mpanao ratsy rehetra rehetra dia vody vary. Dia andoro azy ny andro zay a hoy Jehovah Tompo maro ka tsy asiana maingana miangana na ny fakana. Izy miteny hoe zareo zany hoe tsy ianao le resahana fa rehefa avy eo miteny aminao fa aminao kosa le andihy faharoapolo toko fatelo na andihy faharoapolo na toko fahaefatra andihy faharoa posaka aminareo kosa zay matahotra ny anarako masoandro fahamarinana ho faty le olona fa ianao nefa ho velona androso ianao ivoaka ianao. Zareo zany tsy mandroso, zareo mikatso, zareo mifetaka amin'ny tany, fa ianao ivoaka androso tahaka ny ifaly avanja toy ny zanak'omby mifa. Ka tena misy zany le fanekena. Ka nomboana le zany ina natao hoe fiavahana. Fiavahana zava-miafina zany teneny hoe zava-miafina. Zava-miafina fanavahana olona marina anankiray amin'ny ratsy fanahy, fanavahana olona manompo an'Andriamanitra amin'ny olona tsy manompo azy. Ahoana mahatonga le zay zava-miafina. Ty fitondram-baombela ty angamba manazava le izy bebe kokoa. Tamin'ny SHILOH 2017 tamin'izany loha hevitra de hoe hafa mihitsy momba, teneny hafa mihitsy momba. Vita le ositra, misy rahalahy zay dekona izy batrany anarany na napitsa essence amin'ny tomobilany de ve diovina le fiara. Tampotampoka teo nisy afo miparitaka fiara maro teo amin'le toerana, ny station maro mirehatra, le toerana etra to de rehatra daholy. Rehefa tonga tao amin'le fiarany izy a tsisy na de ray na zavatra kely tamin'le fiarany ary a may, teneny hoe fiavahana. Jereny nge le zay io le izy, io le dekona io. Ahoana nafanao manazavazavatra ohatr'izao, zava-miafina zany. Tsy vitanao manazava zay fa nefa tsy azo lavina. Zay koa fitondram-baolombelonao manomboka izao. Na fitondram-baolombelona tahaka zany ianao taloha. Za zao mipetraka amin'le toerana anankiray zao hoe trano anankiray tonga de chambre folo, le trano rehetra mirehitra daholo afa-tsy nenahy rery any. Renao le vavolombelona trano ray maya, tray faharoa maya, tray fahatelo maya, tray fahadimy maya, misaoty tany amin'le fahenina le izy fa le ampovoany tsy may. Zava-miafina zany, zava-miafina zany. Ianao koa le olona manao voyage fitondram-baolombelona hoe maty daholo le olona anaky sivy maty tao anatin'le fiara, anankiray ihany tsy maty. De fa izy ianao za zanak'Andriamanitra, za mpandresy, za miavaka. De diako le marque fiavahana eo amin'ny lohatsiray avy. Misy olona zay nanao voyage de tampotampoka teo nisy accident. Talohan'le accident nasoro ny kirariny, natory izy. Tranga am'izay le accident
nahita ny tena izy not far from the accident scene, tsy lavitra am'le nanaovana accident, mipetraka izy shoes by his miaraka amin'ny kirarony handbag. eo akaikiny, de le entany eo akaikiny, Not only nefa izy natory properties exempted, izy tsy hoe niavaka fa izy niavaka mpanajana, not an hair of his head was lost. tsisy na de ray tam'le volony ay avery, You will suffer manomboka androany of any kind. tsy atsapa tsy atsapa fahaverezana amin'ny endrika inona ianao na amin'ny endrika inona, Shout exemption. raha mihina anao de mika fiavahana. What is exemption? Inona natao hoe fiavahana? Immunity. Fiarovana, It may happen to others. zany hoe mitranga amin'ny hafa le izy fa tsy mitranga aminao. Very cautious when Zay mahatonga ny hoe mila mana fieveran-tsaina tsara ianao, hoe rehefa miresaka ianao zavatra ratra mitsanga, yourself, tonga de teneno ny tenanao hoe za tsy ao anatiny, count yourself. tonga de teneno ny tenanao hoe za tsy ao anatiny. Tamin'izaho tanora Went home for Christmas break and I asked misy alefa latsasatra never have a brand new krismasy, misy olona miteny hoe tsisy olona eto Nigeria tsisy olona mahazo fiara vaovao zany raha tsy hoe mpangalatra, de teneko le olona hoe ndao tsika sinao hiala am'ty toerana ty, le olona miresadresaky reto using their legs to travel. hatram'izao reny olona mpiteniteny azay mandeha tongotra foana hatram'izao. Fiavahana tena misy, You will be rich. zareo antra fa ianao anakarena, zareo miangavy fa ianao mpanome, zareo lavo fa ianao ndray vidy. Psalm 91 verse 10. Salama 91 andiny fafolo, No evil. tsy misy ratsy, Take the scripture raw. raiso mivaingana mihitsy le soratra masina araka le izy. Servants used to say, Mpanompon'Andriamanitra miteny hoe swallow it whole. raiso mivaingana le izy, atelomy daholy. There shall no evil befall you. Tena Andriamanitra tsy afaka mandainga, nefa izy miteny hoe tsisy loza hitranga aminao, natao anao zany le izy, na aretina anakaiky tsisy aretina anakaiky lainao manaova amen. Humanity. Before Jesus Fiarovana dika zany, disciples, John alohan'i Jesosy nandeha vavaka ho amin'ny mpianana izy, Jaona 17:15, fatany tsara mihitsy amin'izao tontolo izao misy ratsy be dehibe, vavaka ao izy, za tsy vavaka izy mba hasorona amin'izao tontolo izao izy, keep them. mba ho avahanao nefa izy zay nangatahako, mba ho avahanao amin'ny ratsy, zay le fiavahana. Afeno zareo, avao zareo mba tsy tratrao ratsy, Reaching around the world na ina zavatra ratsy mitranga amin'izao tontolo izao where you are. amin'ny fiarahamonina n'aiza n'aiza misy anao, ianao avahana. God exempted his people Andriamanitra nanavaka ny olona place in Egypt. tamin'ny arety mandringana tamin'ny Egypte, zay Andriamanitra zay mbola velona manakitiany androany. Zaho Jehova tsy miova. Malachi chapter 3 verse Malakia toko fahatelo andiny fahaenina, 5 is the same yesterday. Jesosy Kristy tsy miova masany eo mandrakizay. Hébreu 13:8. A few of the exemption story. Ka jerevy le tantara vitsivitsy le fiavahana. Exodus toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo, Exodus toko asivy andiny fahaefatra, Here in that day the land of Goshen, hoe in which my people dwell, that no swarms of flies mifady shall be there, to the end that thou mayest know that I am the Lord in the midst of, fantatra zareo tsy zaho Jehova eto an-tany, and I will put a division between my ary asiko fiavahana ny olona sy ny olona, be this sign. hoe zao ny famantarana rapitso. Always put a demarcation between Andriamanitra za mametraka tsipika na fiavahana foana ho an'ny olona sy ny tsy olona. chapter 10 Andiny fafolo verses 21. toko fafolo azafady, God is 21 ka hatramin'ny 23. exempting his people Andriamanitra mbola mampiavaka ny olona foana. Jehova ny teta Mosesa injiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany Egypta, aizina azo tsapaina. De nahindry Mosesy no nanandrify ny lanitra ny tanany, de nisy aiza-pito eran-tany Egypta rehetra 3 andro. Koa tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay toerana atelona, fa zanak'Israely rehetra kosa de misy mazava teo amin'ny fonenany. Ny maizina tsy andesy fiainanao zany. Misy miteny ahoana na fahako miavaka fa amin'ny aizina, aretina, mosary sy ny karazana arety mandringana, ahoana na fahako miavaka? Fandarana midy fa ny olon'Andriamanitra nefa manana fahazavana makalaza, ka ambaraka androany amin'ny alala faneke fiavahana
suffer again. Tsy jaliny olona tsony ianao. What are the demands of this covenant? Ka inona zany zavatra takina amin'izao fanekeza zao? Voalohany, You must be born again. tsy maintsy ateraky indray ianao ary mijanona nateraky indray mba ho afaka amin'ny orooro fiainana. Hebrews chapter 2 verse 3. Hebreo toko faharoa andiny fahatelo. Ahoana ny ahafahantsika hiala So great salvation. So raha miala amin'izao famonjeny zao? our escape route from destruction. Le famonjena zany le lalana iafahanao amin'ny fahoriana, manafaka ao amin'ny herin'ny maizina. Kolosiana toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo. Zay nanafaka atsika Power of darkness. amin'ny herin'ny maizina Us into the kingdom of his dear son. ary mampipetraka atsika amin'ny fanjakana zanany malala. Ao fanjakan'Andriamanitra tsisy fampitehana, tsisy mosary, tsisy fahafatesana ao fanjakan'Andriamanitra. You give your life to Jesus, Rehefa menao Jesosy ao fiainanao destruction. de efa afaka le fampitehana ianao zay. If you are not saved, Raha tsy voavonjy ianao de tsy voary ianao. your safety is rooted in your salvation. Ny fiarovanao de fakazay de famonjenao, famonjen'ny fakany fiarovanao de famonjenao. Traps people. Salvation Ny fahotana mamandrika olona, famonjena maneho ny olona hialana. Mandray olona amin'ny teny hoe that they didn't miss anything for giving their life to Jesus. And I tell them, I miss a lot of things. zareo tsy diso zavatra be dia be tamin'ny izy namnolotra fiainana Jesosy Kristy. Zaho a diso zavatra ka, diso fampitehana, diso fanafihan'ny mpamosavy a. Raha tsy nateraky indray ianao, miazaka zay ianao amin'ny famonjena. Zay ny lalana ahafahanao. Faharotsika izao, manana fanambarana amin'le zoanao a ho afihavana amin'ny Kristy. Zoanao amin'ny olon'Andriamanitra navotana ianao hoe misitraka fihavahana. Psalm 74 verse 20. Salamo 74 andiny fahafolo hoe manajà fanekena. Dark places of the heart are full of the habitation. Fa zao tontolo zao izy de fihefaratsiny. Covenant is what moves God Fa le fanekena manetsika an'Andriamanitra, and give us our exemption. mampirisika an'Andriamanitra naja atsika ara-piavaka atsika. 1 verses 3 and Petera faharoa toko voalohany andiny fahaefatra. according as his divine power hath given all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath Omeny herin'Andriamanitra atsika ary zavatra rehetra momba fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, fahalalana ile niantso atsika tavoninany sy fahatsarany, ary zany no tanterahany amintsika ireo te fikasana sady solo no lehibe indrindra mba ho tonga piray ye might zay le zavatra vatsiny zay zany a, divine piray fomba amin'Andriamanitra isika escape the corruption rehefa afina andositra falotona amin'izao tontolo zao noho ny filana. our knowledge base Velaro zany no fahalalanao subject of exemption kasika le loha hevitra amin'ny fihavahana. our Zay mame antoka ny fisitranao le fihavahana. Ringana ny oloko no tsy fisy fahalalana, Hosea 4:6. Ringana satria tsy manana fahalalana, is strong fa tsy hoe satria satana mafy be, fa satria tsy manana fahalalana. behind our ignorance. Satana miafina foana anatin'ny tsy fahalalantsika. Satan clears off. Rehefa tonga amin'izay fahalalanao de mitsoky satana. Rehefa hitanao le zavatra, le fahalalana Away from you. de mitsoka aingany satana. If you are ignorant, he will hide Raha vao anatina tsy fahalalana ianao de miafina ao ambadika le izy. you for it. Fa rehefa manana fahalalana ianao, tohanan'Andriamanitra ianao, Knowledge. ndana mitady fahalalana. God said concerning your exemption. Jerevika zavatra tenen'Andriamanitra mikasika fihavahana, Isaia 44 43 azafady, Isaiah chapter 43. 43 2 4. Rehefa mandeha amin'ny rano ianao, I will be with thee. hiaraka aminao a, eo amin'le rano tsy handetika anao zany. Rehefa mandeha amin'ny afo ianao, Because I will exempt you. tsy homay anao satria za hampiavaka anao, Do upon thee. ary tsy rehatra aminao le lafo, manao vamenina mafina ianao le sana. Fa izao ny Jehovahandriamanitra ao dia naray masina Israely mpamonjy anao, For thy ransom. omeko avitrao, jirio tsara, fanakalozana, omeko anao avitrao Egipta ary Etiopia sy Seba ho solonao, satria malala eo masika ianao. Tsika sanao zany malala eo masin'Andriamanitra. Thou hast been honorable.
eny be voninahitra ianao sady tiako God loves you. tian'Andriamanitra ianao I give men for thee. dia olona no omeko hosolonao ary firenena hosolony ianao. You are loved by God. Ianao zany tian'Andriamanitra be, No lover wants to see the Lord. ary tsisy olona zany hoe tia olona anankiray ka manira le olona tiany ho any amin'ny fampitiana. If you hear news that there is some calamity, Raha mahay vaovao ianao hoe misy korotana am'le sekoly misy azanakao de miazakazaka any ianao, zavatra voalohany de tavinao de le zanakao fa tsy le zanakin'le olona akaikinao. it is when your child is out, you can remember, oh, Rehefa tafavoaka le zanakao zay anao vao mody mameretrehitra hoe ay ahoana le zanakin'le miara-mipetraka aminay, fa le zanakao aloha nieritreretinao voalohany. Minina misy korotana le zavatra de tavin'Andriamanitra voalohany de izy enao satria enao le tiany, to be in trouble. It loves tsy tiany ianao mikorotana zay tiany loatra ianao. thousands shall fall by your Zay tonga Baiboly miteny hoe misy arivo lavy eo anilako, ray alina eo ankavanako come near you. fa tsy atramiko zany. Hainao midika zay Allow Satan to take aleon'Andriamanitra blessings. maty misy 11,000 maty a, zay vao misy zay ianao vao maty. Misy olona be de be zany men'Andriamanitra hosolonao. Somebody Raha misy olona tokony alaina zany de Satana nefa te hanafika anao, ason'Andriamanitra ianao a de olo-kafa napetraka Andriamanitra eo tafia Satana. is the mystery. Zay le zava-miafin'ny fiavahana. Many years back, Taona maro lasa I was making a trip from Kaduna to, nanao voyage a Kaduna nakany Lokotra, and I was waiting for a friend for us to go together. de niandro namana anankiray mba hiaraka amiko, tsy tonga le namako I decided to drop off the bed. de farany niala tao amin'le fiara. I stood the place Nisy olona nakan'le toerako, and traveling about 100 kilometers there. nandeha voyage 100 kilometra, hitako am'izay le fiara nidirako a, The person nanao accident ke le fiara ary le olona le petraka tao amin'le seza koa naratra be. Ozy ny Baiboly hoe aka olo-kafa hosolonao. must occur. Manomboka androany raha misy zavatra ratsy hitranga ary Satana ianao nikendre Satana, olo-kafa nalefa n'Andriamanitra hosolonao. Shout it, God loves me. Tena mafy be tian'Andriamanitra, teneny hoe tian'Andriamanitra. Number 3, we must remain in the secret Fatelo, place of God. Psalm mila monina eo amin'le 19, that dwelleth in the secret toera fonenan'Andriamanitra, Most High shall abide le under. mitoetra firen'ny avo indrindra izy monina eo ambany aliky ny tsy to. We must dwell in the secret. Ianao zany mila monina ao amin'le firen'ny avo indrindra. Back elaborately yesterday Ny tena de mpanompon'Andriamanitra tamin'le teny fiantraikany be a, le hoe le toerany fiaraha-mivavaka, le hoe le azotsika le marque fiavahana, fiaraha-mivavaka, we must keep the love of God fiangonana. in our hearts. Fa erantsika zao mila terisika fitiavana an'Andriamanitra mba ampitranga le lovantsika fiavahana. Salamo 91:14, satria za raketa fitiavany Therefore will I deliver him. de hamonjy azy aho. Loving God Ka fitiavanao an'Andriamanitra mahatonga anao voafatitra amin'Andriamanitra. Loving God means having passion for God. Fitiavana an'Andriamanitra zany manana firehetana ao an'Andriamanitra. Enoia anisan'ny fomba anankiray a, hoe iza le tianao, iza le tianao de le fo vao maraina ianao. What is the first thing that occurs to you? Inona zavatra ataonao voaloha rehefa voafo ianao vao maraina? Zay mampiseho hoe iza le olona tianao. Misy aza voafo vao maraina tonga de telefôna raisao voalohany. Light to his telephone. Dika zany ny sainy zany mifantoka any amin'ny telefôna, mifo mifantoka amin'ny telefôna, fatotra. Is mine. Misy aza voataitra vao maraina tonga de tele nalefa voalohany, fo zany any, fo zany mifatotra amin'ny tele. Fa misy aza fo vao maraina de tonga de raha eo amin'ny anaran'ny sosial misaotra anao metrika fiderana anao, metrika voninahitra anao, meko anao voninahitra, tonga de Jesosy ny eritrereto voalohany, fony a mifatotra amin'ny Jesosy. Iza ny tianao, Give first priority in zay melinao lohalarana voalohany ao am-ponao. Davida le tia after God. manana firetana ao an'Andriamanitra, All the time. doboka ao an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Zay le nanoratra le salamo He will set his eyes on e raketo fonao amin'Andriamanitra de mason'Andriamanitra any aminao. things work together for the good. Romanina 8:28, zavatra rehetra miara-miasa asoa azy tian'Andriamanitra, anisan'izany le fiavahana. Tia foana Andriamanitra, aoka fonao anazy ary masony ho mpanjin'Andriamanitra any aminao. And he will set his
fonao ataovy makany amin'Andriamanitra ary mason'Andriamanitra ataony makany aminao manaova amainina mafy. Fadimy mandehana fatahorana an'Andriamanitra. Malakia toko fahatelo Malakia toko fahaefatra andiny fahavoalohany. Ao anareo zay matahotra ny anarako nitsangana ny masoandro famarinana. Fatahorana an Jehova zany mahatonga anao lasa Andriamanitra mitsangana ho anao. Inona le fatahorana an Jehova? Makahala ratsy oabolana 8:13 makahala ratsy ianao, makahala oty ianao, tia fahamarinana ianao, maniry ianao mba hanao zavatra mety foana anatrihan'Andriamanitra. Zay natao hoe fatahorana an'Andriamanitra. Mianana fiainana masina tsy tia fahotana mandeha fatahorana an'Andriamanitra. Ary zao le fampanantenan'Andriamanitra ho azy olona matahotra anazy. Salamo 33:18 indro mason'i Jehova ho azy olona matahotra anazy zay miandrandra famindrapony, manafaka fanahany afafatesana sy amelona azy raha misy mosary. Ianao zany mandeha anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra, afaka afafatesana ianao, afaka mosary ianao raha anjaranao zay manaova amainina mafy. Salamo 37:18-19 Andriamanitra izy malala fiainan'ny olona marina, tsy mba homenatra izy ireo amin'ny andro fahoriana ary amin'ny taona mosarena dia voky izy. Zany raisiny fahasoavana andeha fatahorana an'Andriamanitra. Fahenina anao malina amin'ny taridalana avy any an-danitra. Anao malina rehefa mitranga ny korotana anankiray, Andriamanitra tsy maintsy miteny amin'ny fanahinao, amin'izay ianao tafavoaka. Salamo 23:1 Jehova mpiandra, Andriamanitra le mpitaridalana dia tsy hanan-java-mahora zany. Le esprit andiny fahaefatra eny na mandeha mamaky lohasaryko fahafatesana azy aho dia tsy hatahotra loza aho, fa ianao miaraka amiko antsorakazonao sy ny teanao mahafatahotra aho. Andiny fadimy mamelatra latabatra eo alohako maso fahavalika ianao, manositra dililo lohaka ianao ary mikapokako feno dia feno. Anao malina amin'ny taridalana avy any an-danitra, anao dia ianao dia miteny anao fanamasina aza mandeha voyage zany. Te hisakafo ianao dia miteny tapaka fanamasina hoe aza misakafo. Za efa IBDP niteny fanamasina ohatr'izany. Te hivoaka ianao mitoerana anankiray miteny anao fanamasina aza makany. Diky zany hoe misy loza tiana ialana na be ositra takin'inona ary ianao, misy korotana zany tsy resinao. Jereo tantaran'i Jesosy Jaona 7:1 le olona le be ositra indrindra nampitandremo fanamasina. Tao aoriana zay dia nandeha tao Galilea Jesosy, fa nalaika andeha tany Jodia izy satria nitady hafaty azy ny jiosy. Le olona be ositra indrindra izy tsy niteny hoe za tsy matahotra loha zany, fa izy nantandry tena. Andiny fadimy tonga teo aminy rahalahiny zay tsy nino azy. Dia andiny fahena jerevenge rehefa tenen'olona izy andao hivoaka any Jerosalema any amin'le fety, dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoanako. Ianao rehefa tonga amin'ny toerana anankiray anao fandrarana amin'ny fotoana diso dia fampitehana miandra anao any. Efa reko mpanompon'Andriamanitra tantara hoe izy le afaka tamin'ny loza maro rehefa nitaridalana azy amin'ny fanamasina. Aza makany amin'ny lalany intsony, aza manao ny dingany intsony. Ny ositra tsy mandaitra raha vao any amin'ny toerana diso ianao na any amin'ny lalana diso ianao. Misy toerana mitentsika hoe ahoana fijeren'olona ana raha ohatra tsy handeha. Voamary izy ho faly, itsika izy raha vao tsy eo ianao, voamary izy makalaza. Ny tena marina ary
celebrate. teny izy hoe aza vela fatany hoe eo avy izy nefa ianao tsy fatany hoe any tratrany zavatra loza Danger as the result of insensitivity. tsisy na de ray ro tratrany loza eto noho ny amin'ny tsy fahamalinana. Number 7. Fa fitotsika zao a Dedicated to the kingdom. ok anao noka tena asa fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. Exodus chapter 23 Exodus 23 25 to 20. sy midina ka hatramin'ny 27. Ye shall serve the Lord your God. Anompa Jehoandriamanitra ianao hitany anao sy ranao izy ary soroko aminao ny aretina mba tsy hotratra mosary ianao ary asoroka anao ny aretina mba tsy hotratra ny aretina ianao As they are young, not be barren in the land. tsisy ho afa-jaza na momba amin'ny taninareo ary tanterahako a le izy ny tompon'andraikitra fa tanterahan'ny andronao manaova maina mafy Send your fear before thee. ampandefa fatahorana ahy eo alohanao aho ka faneritaka ny firenena rehetra zay alehanao ampiamboa ny fahavalinao rehetra anao aho From them they will be the one running away from you. tsy ianao zany mitsoka fahavaly fa fahavaly mitsoka anao. You shall serve, he shall bless. Anompo ianao de hita izy This is an exchange. ny fanomponao a no fifanakalozana ho afiavahana That is the covenant demand. zay le takina ara-panekena He registers you for it. manoratra anary ianao anompo de manoratra anarana anao Andriamanitra hiavaka You will serve him, manoratra anarana you are away from you. anompo ianao de ho arovany amin'ny ratsy ianao jereo tantara joba toko voalohany ande voalohany ka hatramin'ny fahavalo Only be served. The Lord Andriamanitra tena avy mirehare mihitsy niatsa anazy hoe mpanompo considered my servant Job. mijery ny satana izy de hoe tsy hitanao ve le There is joba mpanompoka him in the heart. A tsisy olona tahaka anazy eto an-tany man that feareth God and is straight. olona matahotra anazy a matahotra ana fady ratsy ary satana namaly Check now. And I zako efa nijery na nididina hitako fa tsy ambaratelon'io joby io a is that ny fiarovany io a in fear of God. de izy matahotra an'Andriamanitra manompo azy Thou not made an edge about him. Can you fa nga moa tsy ianao nametraka fefy manodidina anazy fantatrao efa ny fanomponana Andriamanitra mampitranga fefy fiarovana ho anao thou hast blessed the works of his hand. ianao ny tany ny asan'ny tanany a sy manodidina ny tranony a any anara rehetra ny tany ny asan'ny tanany sy ny tany aman'omby omby aman'ondry zany hoe fanompona zany mahatonga fiarovana ho anao ka tohizy foana ny fanompona de ho hitanao fa hisitraka fiavahana ianao manompo foana de hiavaka ianao Gets him committed to spare fanomponana an'Andriamanitra mahatonga anao lasa olona sarobidy eo masin'Andriamanitra 17. Malakia toko fahatelo ande fafito ambe folo They shall be mine. hoe izy ireo To become his rehefa manompo an'Andriamanitra ianao a de lasa ohatry ny hoe fananan'Andriamanitra ianao izy ireo jewels. amin'ny andro a zay anaovako ny arenako I will spare them as a man ary hiantra azy aho toy ny olona hiantra zanalahy zay manompo azy to become God's personal property. ianao zany a fananan'Andriamanitra manokana rehefa manompo anazy Tools and instruments that are ianao zao rehefa le zavatra fitaovana le hainao tsara be iny mampiasa anazy mahafinaritra anao mampiasa le izy indrindra ianao vehivavy le volamena anao le zavatra sarobidinao vato sarobidinao reny karakarainao be mihitsy reny rehefa hoe fanananao put the jewelry inside misy vehivavy a and put the cotton wool inside the case. And put misy vehivavy zany mametraka vato sarobidy anatina boaty a de le boaty iny anatina boaty hafa de le boaty iny anatina boaty hafa mba tena hoe voary tanteraka mihitsy de io boaty iny ndray ampidiny anatina chambre ray a de idiny le chambre la clé double mihitsy with security. No. de asiny sécurité mihitsy am'le vavahady People invest in security. efa maninona ny olona mampiasa sécurité satria misy arena be ao anatin'le trano Andriamanitra namafy sécurité ho anao mba am'izay satria ianao sarobidy be ao masina In our church in Rajoba in those days, any fiangonana Rajoba misy olona telo saika amorona bishop au dépôt they ganged up. We are going to kill him. mivory zareo ndao tsika vonona nga io natao zareo zay vita zareo izy tsy nafantatra bishop au dépôt tsy nafantatra fivoriana voalohany zareo natao zareo le mpamon'olona tonga de zanaky le be le amon'olona maty le zanany lamatoa faharoa marary ny loha tonga de maty ndray Said, I'm going to tell him all that happened. le fatelo tonga de ndeha azakazaka nakany amin'ny bishop au dépôt de aloha tantaraiky fa sao de ho faty koa Your head about your security. enao rehefa manompo an'Andriamanitra tsy marary loha ianao amin'ny fiarovana ny tenanao Security.
tenenina akaikinao Andriamanitra mikarakara fiarovanao. Engage the power of faith. Fa valo ampiasao ny hery finoana. Quench all the fiery Mila finoana manapotika zanatsipika misy afo alefa fahavalo. Ampiasao ny hery finoana. Daniela Sadraka apetiny koa nampiasa ny hery finoana. Hainao tsara tantara Daniela toko fahatelo sy Daniela toko fahenina. Ahoana fomba fiasa finoana ho afiavanao voalohany. even though faith is of the heart, Na dia avy any fo ara le finoana in which case makontrôle ny saina le izy. Rehefa miditra aminao zany le finoana de lasa mieritreritra fiavana ianao, free. lasa tsy matahotra ianao. Fear opens the door to the enemy. Ny tahotra manko manokatra vavahady ho afahavalo, fa finoana manidy vavahady ho afahavalo. Zay mahatonga soratra masina amin'ny teny hoe araky ny hevitry ny ao am-pony fiainana de zay koa mihitsy ny fiainana. Before you like Job, Lasa milatsaka aminao osy Joba hoe le zavatra natahorako mihitsy nitranga taminazy. every day you will wake up. Ina zavatra nataony, The same. iny zavatra natao Joba, angamba nanota angamba ny zanako iny fa alealoha za anao sorona kely. Matahotra izy, le zavatra natahorany mihitsy iny nitranga taminazy. Teneny hoe tsy manatahotra. Why if you read from Psalm 91, Zay mahatonga ny hoe Salamy 91 hoe tsy atahotra ianao, tsy atahotra ianao. Teneny hoe tsy atahotra, shout it again, I shall not fear. ataovy mafy be tsy atahotra. Think exemption, think fear-free, Mieritreretra fiavana aza matahotra. filled declaration. De manaova koa teny feno finoana, Faith-filled declaration fanambarana teny feno finoana. does not stick to all, Tanao tahotra afaka mipetaka aminao fa tsy afaka but it does not stick. tahotra tonga amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy mipetaka amin'ny olona rehetrarehetra. Ahoana fomba hanoeranao tahotra amin'ny alalan'ny fitenenana. The more you speak, the less you fear. Zay mahatonga ny arakaraky ny abetsaky ny tenenanao arakarak'izay ny akely ny tahotra ao. Ny fanginana mahatonga ny tahotra mabetsaka. People who become victim of fear Le olona le tratra ny tahotra reny mangina be de le eritreritra lasa tonga ao aminy. everything that comes to them. Ho any daholo zay tonga rehetrarehetra ao amin'ny eritreriny. The cheapest way to deal with fear is to speak. Hoy zahay le fomba mora indrindra anapitehana tahotra de le amin'ny alalan'ny fitenena pasahina. Arakaraky le fahasahinao iteny de manjavona le tahotra. Aza matahotra rehefa miteny. Rehefa maheno ianao accident tonga de teneny hoe tsy ana zany. Rehefa maheno loza ianao na fandrarana tonga de teneny hoe tsy za zany. Mitenena mpasahina. Satana matahotra fitenenanao mpasahina. Rehefa mitena mpasahina ianao tonga de mampitsoka ny devoly hiala amin'ny lalana. Teneny mafy be hoe miavaka, teneny hoe miavaka. He said, open wide your mouth and I will Ozy Baiboly hoe sokafo vavanao de ho fenoko zany. do so. He said, I'll Salamy 90 of your enemies. de hoasoriko daholo zany fahavalonao de faefatra ambin'ny folo. Of the Lord. Salamy 107:2 iteny hoe Salamy 107:2 aoka reo navota Jehova iteny hoe navotana. And wisdom which none of them Meko vava sy fahendrena ianao izy tsy reso fahavalonao tsy afaky ny lavany. Salama 1:20. Teneny hoe miavaka. Teneny ndray mandeha hoe miavaka. the demand of the covenant. Farany a zavatra takina amin'ny fiavahana mijanona anatina fandrakofana ara-paminanina. Misy fotoana zay ary nandeha voyage avaly lagosina ka Kaduna. Mpanompon'Andriamanitra nivavaka ao anahy de niteny taminahy Call me when you get there. atsoy a rehefa tonga any ianao de nandeha avion zay a. Nisy tafio-drivotra be. Tadidiko le zavatra nitenenina. Atsoy a rehefa tonga any ianao de fantako zany hoe ho tonga any ah. I knew I'll be getting there. Fantatro hoe ho tonga any ah. The seat rested my head. Nalango tsara le seza de natory a. Sasany tomany, sasany nikika atao anatin'le avion. Fantako hoe ho tonga any ah satria fandrakofana ara-paminanina. Renao ve le vavolombelona teo ve? Hitako mpanompon'Andriamanitra so tahaka ny dokotera ozy izy. Zay le vavolombelona teo manao akanjo fotsy de docteur Paul Henche de niala daholo am'izay le aretina. Fandrakofana ara-paminanina. Am'le ambaratonga kely misy atsika misy olona mijoro vavolombelona. Afo nandrakitra le trano araka le hitany ny bisopa bio hoe avao ivelany sitina an'le naninditra ny tanana to de nijanona le afo tao am'le trano satria ao ambanina fandrakofana ara-paminanina le olona.
ka rehefa tonga am-piangonana ianao zavatra ray a tsy tokony lalalaovinao de le fanambarana ara-paminaniana atao am-panompon'Andriamanitra drinadrina mandritry ny herinandro tsy tokony milalalao areny ianao. Fanambarana ara-paminaniana, fandrakofana ara-paminaniana satria Mosesy ozy izy teo anivo zareo tsy afaka nozony zareo, Balama sy Balaka tsy afaka nanozona ny Israely, isaky ny andeha hanozona zareo tonga de tsy tareha Mosesy nitan'le olona satria Mosesy nandrakotra 3 millions hoe niraky zareo satria fatako fa ninina tsy afaka mahakasika anazy tsy mahakasika anahy koa manaova maina mafy. Osea 12:13 tamin'ny alalam-paminany namoana anazy, tamin'ny alalanam-paminany niterizana anazy. Voalohany ahoana natonga nanao anana fiavana, voalohany indrindra ampiasao ny anaran'i Jesosy. Inona ny ao amin'ny anarana? Le olona ny ao amin'ny anarana. Raha zao miantso inentre tsy biomeko ny amaly satria Paul enentre natsoko. Rehefa miantso Jesosy ianao de Jesosy mamaly miseho. Rehefa miseho izy de le anarana ozy izy tilikambo mahery. Rehefa miantso ny anarana ianao tonga de misy tilikambo mitsangana eo akaikinao tene mafy be Jesosy. Misy vehivavy zay a tato am'ty fiangonana ty tanatina sambo saika letsika voany ekika izy Jesosy tsy ho faty eto a nahita tanana ara-panahy izy naka anazy a nanafaka anazy tao anatin'le sambo. Rehefa jery zay izy rehefa tafavoaka tamin'le ranomasina jere le tanan'izy le nandray anazy tao tsisy olona teo akaikiny. Jesosy le fanekena fitaovam-piadiana ra-panekena hiaro atsika. Numéri 26 a anisan'le tsodrano ampisorona hoe ametraka ny anarako eo aminy ianao, apetraka ny anara eo aminy 6:27. Faharoa ampiasao le ositra ny fanamasina. Aza mikasikasika voositra aza manisy ratsy mpaminaniko. Salamo 105:13 ka hatramin'ny 15. Isaia 59 andifa 7-12 rehefa mitsangana fahavalo tahaka ny ony fanan'Andriamanitra ozy anangana faneva hiaro anazy amin'ny ao anatin'le dililo ositra misy faneva fiarovana osoro ny tranonao isan'andro, osoro ny tenanao isan'andro. Za tsy hoe manana ositra ao an-trano fotsiny fa manana ositra koa anaty kitapo naiza naiza to de osorako to de brada bashede ba tena amin'ny teny tsy fantatra. Misy olona mitady trano hofaina miaraka amin'ny zanany niditra tao anatin'le trano izy tonga de dodominy le varavarana aloha de sokatra le varavarana vao niditra tao izy tonga de nidy le varavarana ozy izy le mpamono tao anatin'le trano hoe atao vovavaka ao farany fa ho faty anao na lefa le vavy le ositra tonga de le fanamasina tena le ankisy kely teo akaikiny tena afo fanamasina tonga de nisy afo rehatra. Le olona anankiray tena ndana vaingana le mpamonolona tena ndana voay varavarana le patron mihitsy tena ndana ianao voaka voay varavarana. Fatelitsika zao mahatso raha Jesosy Kristy amin'ny alana raha famafazana na fitenenana le raha isaky ny alina zay mivady mamafy raha foana isaky ny alina raha famafazana mifia ao amin'le trano. Afaka hetsika izy amin'ny alala fanatsoana raha Jesosy. Misy missionnaire anankiray zay nandeha niala atao an-trano navela tao zanany roa Satana mitena ao amin'ny sainy hoe voloko zanakao de niantso raha Jesosy Kristy le mpanompon'Andriamanitra de niantso rahalany izy jery an'le trano de nahita biby a miaraka mipozona eo ambavan'le biby saika mono an'le zanazareo fa maty nefa le biby teo amin'le fefy. Isaka mahita loza ianao to de atsovony raha Jesosy miantso fanafaky sy fiarovaka zany manaova amen. Farany a atsoy any anjelin'Andriamanitra manodidina atsika izy anafaka atsika. Salamo 91:11
Salamo 34:7 hoe eo an-tanana izy ny tanany anao a Dash your feet against the stone. Can you mba tsy han- tsy han- put your feet in? mba tongotrao ara tsy andaka vato. Those evil to come because of his angel. Andriamanitra zany tsy amela loza aminao a satria noho ny am'le anjely They exceed. izy le anjely. That makes no Salamo 103:20 de hoe le anjely izy matanjaka be zany hoe tsy afaka resy reo. one day. Olona 185 000 no le anjely anankiray fotsiny satria matanjaka be zareo. Zareo nefa manodidina anao izy ny baiboly manodidina anao aiza na aiza le anao misy anjely manodidina anao. Manomboka izao Satanic assault again. tsisy fanafia satana tsony hitranga aminao. Believe that? Rise to your feet. Raha mihinana mitsangana miaraka amiko Perception right now. ary ambarao fiavahanao tenena miavaka tenena miavaka amin'ny loza rehetra miavaka amin'ny loza rehetra asanato feonao ambarao ambarao manaova teny feno finoana hoe miavaka amin'ny loza miavaka tsy hotratry ny krizy miavaka tsy hotratry ny loza tsy hotratry ny fahantrana tsy hotratry ny mosary tsy hotratry ny fahafatesana tsara-potoana miavaka sotra ray mahery a Wonderful name. We are amin'ny anara mahagaga an'i Jesosy vavantsika a very big hand and ty ahafantanana fideran'Andriamanitra mahazaho toerana. If you are blessed by that word, put those hands together some more for Jesus. Raha nitahiny ianao tamin'izay teny zay ty ahafantanana be lavitra ho an'Andriamanitra 2022, silo roa amby roapolo sy roa arivo it is Shiloh announcement time. Put your hands together for Jesus. fotoana filazana silo roa amby roapolo sy roa arivo zao a. Please listen to the full announcements. Ino tsara ty filazantsika teraina ny tompo a There is no doubt that God has been tsy misy falasalana fa Andriamanitra namanga antsika hatramin'ny andohan'ny silo roa amby roapolo sy roa arivo testimonies to testimony. ka lefa sara ny vavolombelonao a www.com. testimonies@davidedepoa.com na testimonies@lfca.org. Faharoa aoka nareo ho zatra ny fandaharana rehetrarehetra fotoana Taking place from 1:30 klasy rehetrarehetra zay manomboka amin'ny roa sasany hita ao Antananarivo a 6 to 9 p.m. Nigeria time. de le amin'ny alina amin'ny valo alina Deliverance taking place at the le klasy zany a misy BDP a Faith Tabernacle and the Fathers of Mothers and Nations ny atsika Antananarivo a misy fambiazana fianarana under the glory tent. manafaka ozona amin'ny fanambadiana de afaka Tent, academic breakthrough, fanafana amin'ny ozona sy ny business and career, aretana. the youth chapel, and then we have the building an exemplary family Ato glory land daholo le izy. building at the love arm of the Faith Tabernacle. Number 3, praise Fahatelo the Lord. tiraina ny tompo Please follow our authentic social media handles. arao tsara le réseaux sociaux tena izy a zay miseho amin'ny écran eo 2022. ho amin'le silo roa amby roapolo sy roa arivo. Also, use the hashtag Ampiasa koa le hashtag Shiloh 2022 the hashtag na highways hashtag Covenant Highways rehefa mizara fampianara ianao amin'ny Facebook na WhatsApp na nenino Please be reminded réseaux sociaux. that the Yoruba translation takes Any amin'zareo zany misy fandikateny ateny frantsay sy Yoruba. wing of the Faith Tabernacle. And number 5, praise the Lord. Fahadimy tiraina ny tompo All foreign delegates should visit the protocol staff ny délégation vahiny rehetrarehetra for their departure logistics. mila manomana fandehana zareo zany any amin'zareo any. The Lord tonight Fahaenina shall be our Shiloh celebration now. le alina androa zany alina fankalazana silo ty ahafantanana an'Andriamanitra Shall be celebrating Shiloh ankalaza zanaka mahagaga azo tamin'ny silo fanambadiana mahagaga tamin'ny silo ary izy tsodrana ho tenenina ho amin'ny firenena rehetrarehetra zay voasolo tena amin'io silo roa amby roapolo sy roa arivo io. Shiloh Ny fanatitra silo is to give misy fomba telo anaovana fanatitra. Voalohany espèce na hoe vola taratasy na amin'ny alalana chèque. Faharoa their checks. de chèque rehetrarehetra mila soratana amin'le anaran'le fiangonana misy anao. And all sacrificial seeds
de sorona koa mila marihana tsara rehefa sorona le iza. However, for those in our various assemblies around Fa na the world, amin'ny fiangonana rehetratra maneranta zany a de le saiky soratana amin'le fiangonana zay misy anao. and number 3 where we can give is Fomba fahatelo anaovana fanatitra de amin'ny alalana elektronika, USSD manao ohatrany any amin'ny vola, Airtel Money sy sisa to key, ho ateo atsika hita Madagasikara etc. sy ny sisa. These channels also offer various currency options. You may Misy karazana vola zany afaka ampiasaina ny zareo a, devise a. RL as displayed on the screen. Number 8, you may Fa valo on the back of the eo amin'ny seza zareo zany any amin'ny zareo any Nigeria, amin'ny seza zareo a, misy kody a afaka arahana toromarika ho an'le fanaovana giving channels fanatitra. announcement bulletin for this event. Note Amin'le taratasy koa, taratasy silo, on the sheet le taratasy koa nefa afaka imprimena amin'le sitiny silo 2024 Jesosy ny tompo, de afatatana ho an Jesosy a, de manaova orakora-piderana. Let us praise, shout the loudest hallelujah. Raha eto anao manao haleluya mafy. Right now it is time for us Zao a give our Shiloh offering. fotoa zao anaovana fanatitra ho amin'ny silo, Together for te afatanana ho an Jesosy a. Amen. Amen. Therefore, properly Noho izany a, finosy tsara ny fanatitra ao a, offering le fanatitra silo ho any Androany, soraty tsara le izy a, is to give. le tadidio tsara le fomba telo anaovana fanatitra teo a. So please Vorenao le filazana teo, arao fotsiny le toromarika, check on the screen. hitanao amin'ny écran Reminder. ho fampatsiahivana anao a, Checks na mame chèque ianao a, electronically. na mame amin'ny fomba elektronika. I said, praise God. De renany tompo. Genesis chapter 8 and verse 22. Genesis 8:22 a, Our seed unto eo am-piomarana fanaovana ny voatsika ho an'Andriamanitra, sy Andriamanitra tsy sahirana mihitsy. it says, while the earth remaineth, Raha mbola maritra koa ny tany ozy izy, famafazana safidy ijana summer and winter, day and night, ny atsika sy ny hafanana, seed. Therefore, ny fahavaratra sy renena tsy ho tapitra. of his majesty again today, Ka raha metsika zao a ho fanajana ny fandranany a, fidinjahantsika sy anao a tsy ho very zany. so understanding, please write the word. Miaraka zay fatakara zay a, ataontsika sy anao hitsangana, raisa ampelantananao le fanatitra, iazaraiza misy anao maneran-tany a, asandrata amin'ny lanitra le fanatitra ao, By his name, akalazao ny anarany a, seed is lifted up to God in your hand, asandrata amin'ny lanitra ny tananao a, is giving him thanks and watering. ho feonao misaotra mitsodrano a le fanatitra, raha io misaotranao zay. Mighty name we have prayed. Amin'ny anara saribidin Jesosy vavantsika, See the wherever asandrata ambony foana ny fanatitra ao, naizanaiza misy anao maneran-tany a, raha inaiza any an-danitra ao, our hands today, miaraka vo zay ampelantananay a, your command, ho fankatoavana ny didinao, God be accepted. aoka voanay ho akasitrahana masinao, ho ampanome rehetra manomboka amin'izao fotoa zao, Shall never go down again. iny tananao iny a tsy hidina ntsony amin'ny ara-bola. Others are begging, Raha ny olona mangataka vola, ianao indray manome vola. Amin'ny anara Jesosy vavahanay a, zay mihiny manaova amainina mafy a, take your seat comfortably, cast your seat with joy, and let's welcome meo fanatitra ao a, mazaho toerana.
days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word. These are the days of your servants, the days of your servants. For righteousness be restored. These are the days of grace, of famine and darkness restored. Of famine. But you know what? We are the voice. We lift our voice with the blood, with the green, red, holy God. Burning on the cloud, shining like the sun, and the trumpets call. It's your voice. Out of Zion's hill, salvation. The holy God. He is coming with his power. He is coming with his glory. And it will change your story. It's your voice. Hear us to believe. These are the days of Ezekiel, where dry bones become it as flesh. These are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. These are the days of the harvest, of the fields are as white in the world. We are the laborers in his church, in his vineyard. Declare the word of the Lord. Behold, shining on the cloud, shining like the sun. Out of trumpets come, it's your voice. Hear the jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, he comes. He is coming with his power. He is coming with his glory. And it will change your story. It's your voice. Hear the jubilee. Out of Zion's hill, salvation. These are the days of Ezekiel. These are the days of Ezekiel. When tribals become his flesh. In the name of Jesus. These are the days of your son David. Rebuilding the temple. These are the days of the harvest. All the fields are as white in the world. We are the laborers. We will remain in his vineyard. Declare. Holy God, riding on the cloud, shining like the sun. Out of trumpets call, it's your voice. Get them to believe. Out of Zion's hill, salvation. If you know that you know that you know
and give the King of Kings and the Lord of Lords meo le mpanjakapajaka and a louder shout of praise. sy le tompotompo le tiaka mafy be soa koraka be. One more time. Ndray mandeha Blessed by raha mitahina ianao tamin'ny alalan'le teny teny voalohany faharoa sy fahatelo give the King of Kings and dao hoe meo atsika le mpanjakapajaka sy le tompotompo tiaka mafy dia aveo mahazo toerana eo amin'ny fanatrihan'ny tompo. Alleluia. as we get set for the fourth word, Iomantsika amin'le teny faefatra it is important to note zava-dehibe mandray the kingdom hoe ao fanjakan'Andriamanitra of instruction ny tanjon'ny toromarika is not information. tsy hoe fampahafantarana Purpose of instruction fa tanjon'ny toromarika dia fampitana hery. Rehefa niteny tamiko izy dia niditra le fanahy. what is taught is for the purpose of what Zavatra ampianarina dia ny tanjona izay mba ho ahazonao zavatra. Elijah taught Eli zao nampianatra fa Elisa nandray. of the prophet to teach, Asan'ny mpaminany mampianatra of the big to catch. fa asan'le olona ny mandray. Our father here, the man Ka raha itsika eto came on him by le iraka n'le finoana dia azony tamin'ny ny alalan'le zavatra raisiny taloha fa tsy hoe zavatra nampianarana. Ka misy fotoana fandraisana foana zany dia anaty fotoana fandraisana tamin'ny Elisa zao Elisa hoy izy hoe raha afaka ny andray ianao there must be the decision. tsika zany mila fanapa-kevitra so hipetraka hoe dia hijerijery fotsiny fa tsy maintsy misy zavatra voarainao. Faharoa mila famaritana inona le tiana horaisina. Fahatelo mila fifandraisana afo amin'ny fo hafa amin'le mpampianatra. Amin'izay misy le fanapa-kevitra famaritana fifandraisana. Faefatra zao fifatohana. Fadimy fandiniany. Fahenina etaeta dia vokatr'izay dia fampitakery. Ao tsika asianao aretsagana asanato feonao asanato tananao dia fatika androany Andriamanitra tsy maintsy mandray zavatra androany, tsy maintsy mandray androany. Toromarika efa ho avy eo an-dalana, tsy maintsy mandray zavatra androany. Amin'ny anara saribidin'i Jesosy afaka manao fiderana be ho an'i Jesosy ve tsika rehefa ndray toromarika avy amin'ny raintsika dia ahafantanana mafy an'Andriamanitra raisitsika raintsika. Alleluia. Alleluia. Dia renan'ny tompo The Lord said a word Andriamanitra nandefa teny ray into Jacob. tamin'i Jakoba. You just must endeavor to hear. Ianao tokony miezaka hoe mialeto ianao miaraka amin'ny teny ray That will turn things around. zay ahatsimbadika ny zavatra rehetrarehetra ho tsara kokoa anao. Misy zavatra tokony ampiana amin'le zavatra nidiranao tato. Misy zavatra tokony fantatrao miala ato ianao ao aorianan'ity fanasana ara-paminany ity. Andriamanitra nandefa teny ray ka fitsimbadiana rehetrarehetra dia ahetsiky ny fionana ray amin'ny teny ray. Teny ray The reason the ministry gives teach is to bring us to the realm of faith because to the unity ny antony mahatonga le asa fanompona le mampianatra dia mba mitovy le teboka hoe finoantsika tontolona finoana dia tsy hitatsika le zavatra tsy hitatsika taloha.
zay zao ny asa fanompony Joe Smith ny bokiny a le hoe le olona ampiasain'Andriamanitra, zay le titre le boky. De zay boky zay nefa nahitako a le fototry ny anjara voatendriko ao aoriana famonjena, le fanambarana le Matthieu 6:33 zay ny fototry ny fiainako. Enina amby efapolo taona lasa zay a fa ny tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Enina amby efapolo taona lasa nefa le izy mbola mampamamo anahy ihany zay teny zay, lay teny natsoko le fototry ny fiainanao tokony miara-mody aminao androany, nandre be de be anao fa inona le tena voarainao, ohatra le teneko anao teo, inona le voaray teo, inona le voarainao. Misy sasa zao hoe zaho manao asan'Andriamanitra foana, mialeto izy miaraka amin'ny enina, miaraka amin'ny fito, fa tsy miaraka amin'ny olona ray. Misy sasa tena hoe tsy nahateny anankiray raha tsy ananana, fa misy le anankiray miaraka amin'ny fototra nateny mihitsy azony, fototra atao amin'ny fiainana, mamely loko, mamely lanja vaovao le dianao miaraka amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe tonga eto ianao anatrika cérémonie, fa tena hoe teny ray, teny ray, teny ray. Nandefa teny ray izy am'zao tontolo zao mitara mikika le Matthieu 6:33 daholo satria teny ray azoko, teny ray. Misy olona zao mila mialety miaraka amin'ny teniny manokana, rehefa tonga le teniny Joseph tonga de nitsimbatrika zavatra rehetra, le teny asanato ny tananao roa ndray mandeha ndray, tsy maintsy mandray a le zavatra tendrenao a mbola le fivirina roa farana amin'ity silo 2024 ty, ianao ve aloha misaotra an'Andriamanitra ny zavatra efa voarainao taloha, le fantatrao hoe voarainao, tsy hoe nampianarina fa zavatra voarainao, tena hoe samborinao hoanao, fantatrao hoe voarainao ary fantatrao hoe anao, misaory anao an'Andriamanitra, nisy zavatra voarainao, zavatra raisinao, misaory anao anazy. Sora Jesosy ampio tsirairay avy mba ho malina trany amin'ny amba sisa amin'izao fotoana zao amin'ny anara saribedin Jesosy. Ty ahafantanana fideran'Andriamanitra mazaho toerana. Fantako zao be de be zao ny fiandrandran'ny tsirairay avy eo avadika fisaorana amin'izao, izy aminareo efa nahazo valim-bavaka hoe eto, iza nahazo valim-bavaka eto atsangano tanana, araka fahazarantsika ara-paminanina apetrakintsika le karatra fiandrandrana anaty valopy tsara, de apetraka anatin'le arc le fiara, de anatin'le fotoana fampitakera le fanambarana ara-paminanina. Rehefa vita zay de alefa amizay le fitaovana rehetrarehetra hovadika vavolombelona, zay mahatonga le fiarany samby fiarany vavolombelona. Ka ho azy zay olona mbola tsy manana le taratasy famenona fangatanao fiandrandrahnao de angatao le izy, soratao, alaina any aminao le izy raha petsy maraina, alaina akeo le izy de apetraka anatin'le samby fiara, de miandrandray anao le fanambarana ara-paminanina amadika an'iny lasa vavolombelona fisehoana eo amin'ny fiainanao amin'ny anara Jesosy. Ka ny taratasy rehetra voasora
petraka ao anatin'io samby fiara io vadika vavolombelona daholo amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Zay tokony hatateraka ty ahafantanana ho an Jesosy indray a. Amin'izao fotoana anatsika zao iresaka mikasika ny le fampianarana amitoya le lalana ara-panekena amin'ny fiainana. Ny olona mieritreritra ny zavatra ara-panahy dia ny amin'ny zavatra olana ara-panahy ihany. Ny fieverana ara-panahy zay baiboly dia fiainana sy fiadanana, fa fieverana ara-nofo izy dia fahafatesana. Misy olona manao fandarana dia nefa izy tsy manao fandarana koa kay satria tsy manaiky tarihana, tsy manaiky tarihana. Misy olona tafiala anatina fahitana fity tamin'ny lafim-piainany rehetra satria tsy fantan'le lalana ny fahitana fity. Misy olona ampijalijaliany aretina sy ny rofy ary tsy fantan'le lalana. Zavatra ara-panahy zany misy fetraikany amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra fa tsy ara-panahy fotsiny. Be dia be ny mpanao politika tsy tokony ao izy dia aveo manao zavatra ao izy dia tonga dia lasa midina fiainana satria tsy nanaraka taridalana. Rehefa miresaka hoe mpanafaka, za aloha tsy hanao ana politika zany mihitsy, fa za tena mangataka an'Andriamanitra hoe izy mpanafaka imoary avany atsinanana atsimo avaratra atsinanana atsimo, fa safidinao le izy. Andefa ny iody izy dia fahotantsika nefa natonga an'le Nigeria amin'izao toerana zao tady vola loatra. Nangataka tamin'Andriamanitra avoto zay dia nandefa le iody, zay ny anaran'le olona iody. Dia nisy fitsarana tao amin'le toerana nandritra 20 taona. Nangataka tamin'Andriamanitra indray izy dia papo zareo nampijaliana, da nandefa n'Andriamanitra Otiniel indray dia nisy fitsarana nandritra 9 taona. Ao mpitsara daholo za resana zany, boky mpitsara. Fa ianao ve aloha le mpanafaka le iran'Andriamanitra e? Zavatra ara-panahy misy fitraikany amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra. Rehefa mihaino feoko ianao, anaratra anao ambo firenena rehetra, azo fitahina zao anaraka anao, aratratra anao, aloha ianao fa tsy horambany, enoy aloha za dia zay hoe manaraka anao le zavatra rehetra. Hitanao fantary fa zavatra ara-panahy ilaina amin'ny lafim-piainana rehetra. Baiboly mitena le tenin'Andriamanitra zay zay teny fiainana. Asan'Apôstôly 5:20 hoe le teny fiainana. Tsika zany tsy hoe ara-panahy fotsiny ampianarina eto fa zavatra rehetra amin'ny fiainanao ara-panahy daholo. Na ara-panahy na ara-batana ara-panahinao raha maty teran'Andriamanitra amin'ny ara-panahy ianao. Ka lafim-piainanao rehetra zany resahana rehefa eto. Ka le hoe faneken'ny fanompona tena hoe misy fetraikany amin'ny lafim-piainan'ny olona rehetra, lafim-piainana rehetra. Anompo ianao Jehovahandriamanitra ao ary hita ny anao sy ny sotronao izy. Tsy mila mitototo zany ianao sakafo hoe mitaditady sakafo etseroa akany Brésil, Jamaïka, tady sakafo fotsiny a, ndana manompo dia hita ny anao, tsy hita amin'ny fanambarana fa hita amin'ny sakafo. Ho tahina ianao amin'ny sakafo fara-batana.
ary ho asorona anao ny aretina. Ka lafim-piainanao rehetra zany voakasika daholy, tsisy momba aminareo, tsisy ho afa-jaza, ary nisan'ny andronao ho tanterahako. Ka fanomponana tsy hoe toetra fotsiny anao fa mamely lanja fiainanao, mamely lanja le olona le manompo an'Andriamanitra, de mamely lanja le olona manompo anazy. Raha manaiky sy makatoy izy, olona ny fanambinana ny androny ary ny taonany afafinaretana. Misy olona ve te hiala amin'ny tsindry mafy amin'ny fiainana? Le tsindry mafy iny afaka le tsindry tsy voafe iny ny tena manimba fiainana, fa tsy hoe le pression, tsy zay. Le tsindry le mampitranga fakiviny, fa manompo anahako de ho asoroko anao le fakivina amin'ny fiainana. Job 36:11 raha manaiky sy makatoy izy, ina vokatsoa andaniny androna fanambinana, tsy hoe miaka-midina amin'ny fiainana, ary mitona anao izy afafinaretana. Raha makatoy sy manompo izy, raha makatoy sy manompo, anompo ianao, fa tsy hoe raha izesty ianao, izesty ohatran'le olona manompo, fa tena manompo, raha manompo ianao. Jehovah'Andriamanitra ao de tany anao sy sotroinao izy. Ary fanompoana an'Andriamanitra safidy, tsy fanomezam-pahasoavana, tsy antso, tsy ositra. Fanompoana an'Andriamanitra safidy ataony olona. Fidio androany, iza le tomponareo? Joshua 24:15. Fa ho anasy ny fianakavia kosa efa natao safidy hanompo an'Andriamanitra. Jesosy nataony tsinitsinina ny tenany, napetrany teo amin'ny tenany le endrika na mpanompo nalainy teo amin'ny tenany, tsisy nanerana zao zay izy nitiava ray anahako satria za manimetraka fiainako mba ahafahako maka an'le izy indray. Tsisy olona maka an'le izy aty amiko, fa za mihitsy misafidy amin'ny amin'ny fiainako. Ianao tsy voatery apôstôly, papa na pastera, mpampianatra zay vao mpanompon'Andriamanitra. Abrahama zao tsy mpitory teny, mpanao fandrarana izy. Fa Salamo 105:42 tadidin'Andriamanitra le fanekena, le fampanantenana, ary Abrahama mpanompony. Daniela tsy mpitory teny, fa Jehovah'Andriamanitra le tomponao mandrakariva izy ny olona matsy anazy. Zao tontolo zao zany nafantatra hoe mpanompon'Andriamanitra Daniela. Joba zao mpanao fandarana lehibe, efa hitanao hoe Joba mpanompoko, izy zany ankalazaina mampanompo anazy. Enao tsy voatery manao pastera zay vao manompo an'Andriamanitra, fa sehatra misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra zay liny io. Ana zao mpitondra teny, de nanompo an'Andriamanitra ta mivavaka sy fifadikanina, Luka 2:37.
ka sehatra misokatra ho an'ny rehetra io. Fanompoana an'Andriamanitra is an open-ended platform. fanompoana an'Andriamanitra sehatra misokatra ho an'ny olona rehetra zay misafidina anao an'ilay izy, ho an'izay olona misafidina anao an'ilay izy, misokatra ho an'ny rehetra. Efa maneno nareo mijorojoro fonina donanam-pona ozy izy dana makany amin'ny saha dia miasa, fa misy sehatra misy toerana ho an'ny rehetrarehetra iasana, misy hevitra ho an'ny rehetrarehetra iasana. Ny olona mitady laza avy any amin'ny hafa, toerana, voninahitra, fa tsy zany le fanompoana e. Fanompoana le manompo a manome le zavatra ilainao, zavatra tadiavin'Andriamanitra miaraka amin'ny mpifaliana. Mpikambana ianao manampy lanja ao amin'ny tenan'i Kristy, de mitombo an'le vatana amin'ny lalan'le zavatra mitombo. Ianao zany tsy mihinana ao amin'le vatany tenan'i Kristy, fa ianao manampy ao amin'le fanjakan'Andriamanitra. Araka fantatsika, rehefa tsy anatina fanompoana ianao dia tsy mendrika na fisondrotana ntsony ianao, be dia be mipino anaty toerana ray mandritra ny fiainana ray manontolo. Lehilahy sy vehivavy manompo ihany reny mendrika fiovatatara, mandrato mandra-piaviko, manaova fandarana amin'izay zavatra meko anao, dia hovaiko ny tantaranao, dia lasa novay ilay izy, dia miova ny toerana, miova ny toerantsika sy ianao. Rehefa manompo, rehefa mitohy manompo tsika dia manova refy izy a, manova ny fetraikitsika izy a, manova ny ambaratonga tsika izy a, ambaratonga ray ambaratonga hafa. Raha misy olona miala amin'le tafika, miala amin'le miaraka amin'le titre izy a, ohatra hoe niala izy amin'ny matitrana majeur dia miaina zato taona dia majeur foana ny titrany, tsy afaka hoe général tamika izy raha vao rehefa nijanona teo amin'le taona nijanonanao dia zay ihany titre nijanonanao mandritra fiainanao ray manontolo. Rehefa mijanona zany ianao fanompoana an'Andriamanitra dia mijanona eo amin'ny toerana eo ianao, manisa andro fotsiny sisa ianao, manisa fotoana fotsiny sisa nataonao. Mino zao ianao misy pension le volamena ny antitra le retraité reny, dia ajanonao amin'izay ny asa rehetrarehetra, dia fandarana ajanonao daholo. Zavatra lehibe amin'ny fiainako dia manompo anao, zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainako dia manompo anao, anompo anao a tompo, te hanompo anao bebe kokoa. Zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainako dia fanompoko anao. Zay le zava-miafin'le fiovatatara mitohy. Fanompoana an'Andriamanitra zava-miafiny ao ambadiky ny fiovatatara mitohy. Fanompoana an'Andriamanitra le zava-miafina ao ambadiky ny fiovatatara mitohy. Ny fanompoana an'Andriamanitra no zava-miafina ao ambadiky ny fiovatatara mitohy ho an'ny mpino rehetra. Saora Jesosy. Za le tena voaloboka, ary ray ihany le mpamboly, ary sampana rehetra ato amiko a zay tsy mamokatra dia ho asorina, fa ny sampana rehetra zay mamokatra kosa dia amboariny na dioviny tsara, amboariny tsara mba hamokatra bebe lavitra.
sampana rehetrarehetra ny tendren'Andriamanitra amokatra daholy, amokatra zavatra manan-danja vaovao. Zany voaloboka ary nareo no sampana. Zanak'Andriamanitra rehetrarehetra dia sampana amin'ny voaloboka io daholy, ary nitendre zareo ho sampana mpanome zavatra manan-danja raha tsy izay tsy manana ho avy. Luka 3:10-11 misy an'le fanoharana le hoe aviavina ambolena tamboloboka anakeo dia tateo le olona saika napaka anazy dia ozy izy le anankiray hoe aza tapahana aloha aloha endrasy telo taona aloha efa maninona ny tapahana, efa maninona eo le olona nefa manimba le tany. Misy olona zany eo fa tsy misy lanja mihitsy, lasa ohatran'ny hoe lasa tsy misy lanja. Dia tafa toerana amin'le sa ahafahanao manome zavatra manan-danja, valeur. Ianao tsy kristianina mipetra-potsiny, tsy kristianina miaraka amin'ny titre na kristianina manafana seza, fa kristianina manome lanja, zava-manan-danja. Jesosy niteny tamin'ny Maria nakao amin'ny Maria nitondra ny zanany anankiroa an'le toeran-trehan Jesosy. Nareo za mbola tsy nangataka zavatra maniaraka taminao, mbola tsy nangataka alao mba le zanak'iroa reo mba miara ray eo akavanana dia ray eo akavia anao rehefa any amin'ny seza fiandrianana ianao Andriamanitra. Jesosy miteny hoe tsy fantatrao le zavatra angatanao, tsy fantatrao le zavatra angatanao. Le izy nge tsy hoentina mbavaka mba ho any amin'le toerana hafa fa manompo ianao ho any amin'le toerana. Le fanomponao no mamaritra ny toeranao, tsy vavaka. Tompo ho vaitatarako fanompony zay le sehatra ho afivatantara mitoy ka vavaka ho anao androany tsy misy naray reto tsy ho lasa kristianina mpanafana seza fotsiny ianao fa tsirairay avy ho lasa kiambanao vatany Kristia mpanome lanja zavatra manan-danja amin'ny anaran Jesosy. Misy sehatra vitsivitsy mampiseho hoe ty zavatra ty dia misokatra ho arehetrarehetra. Voalohany, vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra, andraikitra rehetra zany. Sasany mety tsy mahafantatra zay mihitsy manao tonga any an-danitra, sasany indray nefa mahafantatra le izy fa tsy hanao an'le izy mihitsy. Rehefa teneneo zay le Andriamanitra mahitanao mangingina amaly anao miariary, le izy tsy hoe mavavaka oza fa le vavaka fanompona amin'ny alitaram-bavaka, le vavaka fanelany analany mahazo valiny. Matthieu 6:6 rehefa vavaka nareo idio vavahady idio ny trano atsoa le rainao zay ny an-danitra, le rainao mahitanao mangingina amaly fitianao miariary, le vavaka fanompona nataonao, le vavaka fanompona fa tsy hoe le vavaka mangataka zavatra ilainy, fa vavaka fanompona mamaly fitia le fanompona ny vavaka izy miariary. Rehefa fady anina ianao aza miseho amin'io loatra nefa olona fady anina, fa idio ny tranonao dia fadia anao, dia le Andriamanitra mahita le fifadikana nataonao, fanomponana fifadikana nataonao, izy ny amaly anao miariary. Etreheta nge raha kiamana rehetra ao anatina fiangonana mivavaka daholo anatina fotoam-bavaka anankiray, inona ny zavatra hitranga hoe Andriamanitra aoka tsisy mpanota zany tonga amin'le vavahady fiangonanay io ka ho diso an'le fionana avy any an-danitra, avotsy zareo amin'ny lavaky ny elo mba etrerety atambany miaraka fifadikanana ane zay. Misy olona sarobidy eto zao nijoro vavolombelona tamin'ny kasika na silamo, le silamo voavonjy dozy le vehivavy tamin'ny silamo de tenena le vehivavy le silamo taloha hoe ho avy ny andro
ivady any tranonareo lasa cellule lasa vonimbavaka toy izy le vehivavy vadika ny silamo hoe aza mino an'izany ianao fa le mpitarika le vonimbavaka fady ihany tonga de le lehilahy le silamo mihitsy ny tateorina tonga de nanaraka le vehivavy akany am-piangonana nanao vavaka le olona azola le silamo anompo an' Jesosy fa ny sasany rehefa vavaka Andriamanitra meo anaty Andriamanitra tsy mamaly vavaka ohatr' zany Andriamanitra mamaly fitia asao samy hafa le vavaka fanompona sy vavaka mangataka le vavaka tsy mety tapitra ho lasa tonga anao lasa mpangataka fa le vavaka fanompona ampiavaka anao mamaly fitianao Andriamanitra am'izay misy zany rehefa manao le vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra tena ao tsara mihitsy izy vavaka fanahy ho an'ny olona masina tena hoe manao asa izy manompo an'Andriamanitra mitahiry any olona Andriamanitra mamaly vavaka fangatahana zavatra ilaina Andriamanitra koa mamaly fantaniana rehefa anatina vavaka fa izy koa rehefa mamaly fitia ho an'le vavaka fanompona ka fotoa zao ianao manao vavaka fanompona fotoa zao fo ianao de manao vavaka fanompona zavatra isitrahako am'izao no fahasoavan'Andriamanitra de vokatry ny fanompona nataoko nakany tendrombohatra tady an'Andriamanitra noho ny afanjakany tsy tadidiko fotoana farany nanaovako vavaka de hoe nangataka zavatra ilaiko manokana na zavatra ilaiko ara-paha fa tonga de men'Andriamanitra valim-pity miariary foana tsy hoe valim-pity mory mba amboarimboarina tonga soa ianao am'izay ambara tonga vaovao amin'ny fiainanao zay faharoa mijoro vavolombelona zany hoe mamonjy areo very zay le tanjona tonga avan' Jesosy tonga izy hitady reo zay very tsy nareo fidy anava za fidy anareo jauna 15-16 mba andehana anareo ary amokatra nareo ary vokatrareo tafatoetra efa pastera ty fiangonana ty hatramin'ny andohana zay tsy mbola nahita onjana famangina taka le karazana hitanay hatramin'ny 2015 ka hatramin'izao ny olona lasa tonga de misisika ho an'Andriamanitra daholy famonjena fanahy naiza vadiko nisy taona nakany Atlanta nantany niantso anazy de aiza ianao de ozy izy tamiko hoe za mandehandeha ozy izy mitory filazantsara le vadiko any Atlanta États-Unis makany andafy le olona hitory filazantsara tonga de endrika marina fivatatara am'izay aveo tena hoe refy maro magagana fivatatara zavatra tsy mbola renao mihitsy misy olona efa maty de le ataon'le fianakavinanay de hoe vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra hony fa tsy vavaka ho an'le maty tena karazana olona ina ary zany famonjena fanahy zany ny tena volamena lehibe indrindra volamena mihinana volamena ara-panahy misy vola foana ao anatin'ny trondro zay samborina ho an' Jesosy misy loka azonao ho an'ireny fanahy vovonjy reny misy loka mifatotra ho an'ny trondro rehetrarehetra samborinao an' Jesosy to sikafanao vava tonga de misy vola ao hoe sikafo mivava izy Jesosy de misy vola ao anatiny rehefa niraky nareo tany amin'ny safididana tsy nitondra kitapo tsy nitondra vatsy tsy nitondra vola natsapa tsy fampina ave nareo toy izy le mpianatra tamin'i Jesosy hoe tsy natsapa tsy fampina zay ka io zany le dia atonga anao tsy atsapa tsy fampina io lalana io tsy matsapa tsy fampina
Luc 22:35. Ka mahatonga anao mahazo karama tsy azo ampitaina ny fanompony io. We lack nothing. Tsy natsapa tsy fampy zay, Because we are out on the field. satria zay voaka tany amin'ny sa mijinja ho anao. Tsy natsapa tsy fampy zay, tsy natsapa tsy fampy zay. Lack nothing, and God is bringing you into. Ka zay tsy fahazobahana tsy fampy zay, zay nitondrahan'Andriamanitra anao am'izao. We lack nothing. Tsy natsapa tsy fampy zay, tsy natsapa tsy fampy zay. Misy zanaka eto. Eo ve anao? You had about 47,000 this year. Na 46 000 ianao zao androany. 47 000. Reach out to several thousand, about 140. But we go 47,000. Nahazo 47 000 fanahy zany zay tamin'ny taona ty fanahy voavonjy. 47 000 olona. Le taona 2024 tena ataon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ozy Andriamanitra kasioa de raha enao mikasika anahako de mireagira Andriamanitra satria za sarobidy aminazy ka mifoaza. Tonga tany amin'ny ambanivohitra anankiray a, de tamin'ny za 20 taona ozy za tamin'i Jesosy za tsy aleto raha tsy misy fiangonana mitsangana eto. Natsangana Jesosy fiangonana tao anatin'ny 70 andro. Za sasa 12 jours no tao anatin'ilay trano. Za nefa tamin'izah mbola tsy nanana antsona paster fa nanana firehetana ho an' Jesosy fotsiny. De men'olona fanomezana ara-paminaniana toy izy le olona le fahazavana menao tamin'ity ambanivohitra ty, aoka zany amiratra maneran-tany, mbola tsy mamiratra foana ve le fahazavana hatramin'izao. Misy olona zao azo an'le volamenany ao aorianan'ity fivrety ty, fa raha tsisy firehetana ao hafanahy tsy tian'Andriamanitra ianao. Andriamanitra tia azo zao tontolo zao de nomeniny tsara indrindra. Ka inona zany profo fitiavanao an'Andriamanitra? Tsy nareo fidy anana, za fidy anareo mba hatonga anareo mokatra mba tafatetra vokatrareo. Ka niny angatanareo amin'ny ray amin'ny anarako de apiditra anareo anatina fahitana fity amin'Andriamanitra zany. Mampiditra olona ray anatina fahitana fity zany. Ka volamena ara-panahy io zay ahafahanao atonga anao lasa tsy mahatsapa tsy fahampiana tsony. Ka profo fitiavana an'Andriamanitra io. Hoe le zavatra tsy hita maso tsy mbola resofina, tsy mbola niditra tao am-pon'iza olombelona. Zay no man'Andriamanitra ho an'ny zay tia azy. Simone, tiavy ianao ozy zay tiako ianao ndany ianao mitady haniondriko. Jaune 21 15 ka hatramin'ny 17. Simone, tiavy ianao, eny tiako ianao tedava niondriko. Tena marina mihitsy ve? Fa manina ianao fisalasala, tena fatatrova tena ndana raha profoy fa tia anahy ianao amin'ny lalan'ny fanenjehanao ny fanahiko ny ondriko. Misy miteny hoe le ondry ao am-piangonana, le ondry ozy izy Jesosy hoe za ozy izy manana ondry ivela le vala. Jaune 10-17. Misy be deabe ny ondry ivela vala de mila hoentinao de devoly manakana anazy ako ao am-piangonana. Ianao zany mila mitondra anazy ao am-piangonana. Andriamanitra mahagaga. Jereo ny olona tena tian' Jesosy marina fa tonga de misidina be zareo amin'ny fiainana. Zay ny lalana miafina amin'ny fiainana. Le firehetana tsy mety maty ho amin'ny famonjena fanahy. Firehetana tsy mety maty ho amin'ny famonjena fanahy. Misy olona nanontany anahy ahoana ny sécurité anao makany an-tsena ianao nga ianao mila sécurité. Ho zahay ahoana? Meko anareo ny hery anitsaka mena rana sy maingo sy ny asa fahavalo rehetrarehetra ka tsisy ninona mpanina anareo. Za tsy miaraka amin'ny polisy miaramily za rehefa mivoaka. Rehefa re zareo Andriamanitra, rehefa mare basy zareo de zareo mitsoka fa tsy za mitsoka. Za makao an-tsena de miteny amin'ny olona hoe
tianao Jesosy. Tsy mahatsapa tsy fampina, tsisy zavatra angatanao raha ny tena marina, tsisy nina angatanao. I've been running crusade for Jesus before I was called to ministry. Mbola tsy nahatsona ho pastera de efa nanao croisade ho an Jesosy. May everybody's passion Igny ane firetan'ny tsirairay avy amin'ny famonjena fanahy ho velona vaovao indray zao. Paul said by the grace of God and Paul ny teny noho ny fahasoavan'Andriamanitra apôstôly ary apôstôly miavaka fantoya malaky ty androany no fanampian'Andriamanitra mijoro vavolombelona amin'ny kely sy amin'ny lehibe. Mijoro vavolombelona Paul le lehibe any apôstôly mijoro vavolombelona, mijoro vavolombelona. nobody should be a CEO minister. Tsisy olona tokony patron be zany atao pastera patron be zany. Ndana mijoro vavolombelona, mijoro vavolombelona rehetra hitsy. Number 3, Fatelo a if you have circumstances around you that can not make you go from place to place by reason of age, raha hoe noho ny amin'ny taonanao a ianao tsy afaka mandehandeha, tsy afaka mivoaka amin'ny toro filazantsara de vavaka afaka ataonao. Fa misy ray koa le fanompoana fahatelo de le andeha iza na le fanasana. children for their birthday, Ny ankizy kely zao manasa ny namany a, ny ankizy kely a manasa ny namany anatrika fetiny. Ireo tsy voatery hoe matotra be zay vao mahataona olona. that is Le vehivavy samaritana zao teny tamin'ny olona atao anatin'le tanàna hoe afinga hijery za Jesosy jerevika le olona le nova fiaina manasa olona fotsiny izy, tsy mila ositra zany, tsy mila famatora zany, tsy mila fahaiza miteza zany, tsy mila fahaizana manasa zany. he sent his servant, go Naniraka mpanompony izy and invite them. de nanasa olona anatrika le fety fa efa vonona ho ny zavatra rehetra, efa vonona ho ny zavatra rehetra, tonga fa vonona zavatra rehetra. Luka 14:17 ka hatramin'ny 23 efa feno le toerana, mbola tsy apony, mbola malalaka le toerana, ndana manasa olona, ndana manasa olona, ndana manasa olona. Manabatonga zareo amaly afaka mandre amena via. Be dia be ny toerana amin'ny fiangonana rehetra maneran-tany mpanao asa fanompony eto hoe vao tonga atao am-piangonana izy satria nisy nanasa hoe ndao andramo de ho hitanao fa tsara Jehova, andao hijery andramo de ho hitanao fa tsara Andriamanitra. Ahoana moa ny ahafahanao mipetraka fotsiny tsy manao ininina. Then we have sanctuary services. Misy koa le hoe fanompoana ao am-piangonana, fanompoana ao am-piangonana mba hatonga zavatra rehetra atao am-piangonana milamina. Opportunities in our various churches. Tsika zany misy fahafahana nompo daholo amin'ny fiangonantsika rehetra. Anisan'izany accueil, sécurité, Car parks, mpiambina fiara going to happen in car parks. ho anareo le mbola tsisy gara fiametrahana fiara de tsy ilaina moa zany le mpiambina fiara. Misy fiangonana manko tsy mbola misy fametrahana fiara, mbola tsisy olona ametraka fiara. Money to buy for the pastor. There's not a car park. And they want the pastor to misuse this something with wreck. My God. Hoe misy olona zany raha manao disy de hoe mandeha tongotra ianao manao an'ity fatosoana ty. Crowd control, whatever one we have in our church, medical service. Misy koa le hoe CCU crowd control fea vahoaka be. Fa amin'ny asa rehetrarehetra izy misy valim-pity avokoa. Ianao mipetraka fotsiny tsy manao inina, tsy andeha lavitra ianao. Rano mipetraka masiso, rano mipetraka fotsiny lasa masiso, tsisy olona avadika masiso eto. The command is occupy till Le baiko de hoe mandrato mandra-piavoko, tsy hoe mandrato anatin'ny fotoana fohy. Fa na de antsara ianao zao baiboly mamokatra ihany amin'ny ahoana, amin'ny alalan'ny alitara vavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka le fivoriana lahady io hiavaka hosoro mpanomponao amin'ny lahady zao insight and impact. amin'ny ambara tonga ambony lavitra na fahalalana lana sy fiatraikany tompo aoka ny tanora-pino rehetrarehetra olona tafatoetra ao am-piangonana. Raha fa mahay misakafo ianao tokony mahay mivavaka ianao, mahay mivavaka ianao zay. In the name of Jesus, I release Amin'ny anaran'i Jesosy
alefako ianao value adding believers to your generation. ompino a mpanome lanja ao amin'ny taranakao. Final number 4, financial Farany a faefatra, fanompona arabola. Fanompona arabola is a platform sehatra io a for the rise ho amin'ny fitsanganan'ny goavambe arabola. promoting the kingdom with our finances. Manandratra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vola, zay manova ny tantaran'le olona koa arabola. Ampieverana an-tsitrapo ianao manao le izy a akay toko voalohany andeha fahatelo ka hatramin'ny io sehatra miafina zay tsy fantatsika, zay manokatra manokatra ny lanitra tahaka ny ampafolo-karena. Consider your way. You have Ho zay very lalanareo. Ny asa zany ianao de tsisy aseho mihitsy, de famanenina, de le tranoko efa tadirodana nefa ianao miazakazaka any amin'ny tranonao, de noho izany izy Andriamanitra idiko le lanitra, le tany izy tsy hamokatra intsony. much and it becomes little because I Mamiasa be anao nefa vokatra kely ny azonao. Ny antony satria izy satria anao tsy mba mieritreritra fanjakako amin'le fanananao mihitsy. Tonga de ataon'Andriamanitra maina amin'izay le izy, ataon'Andriamanitra maina, lasa ianao posy maina be iny avoakanao. financial stewardship is key to the rest of financial. Ka fanompona arabola no lakile ho an'ny arena arabola. Le ampafolo-karena manokatra lanitra, fa fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra koa famafazana manokatra lanitra koa. Zany ianao manao n'izy roa tonga de double le fisokafan'ny lanitra, double fisokafan'ny lanitra anao, avy roa eny le fisokafan'ny lanitra. Ny arenan'ny raiko to de nazo taridalana na hoe ame mamiantoka amin'ny transportny bus, tonga de nisy million koa tonga de tonga taty amiko, million a multimillion le zavatra renay hitanay tsapanay zay nampahafantarinay anareo. Ka fikiro le izy, fikiro atomboy am'le misy anao. Andriamanitra tsy mamevesatra anao zany, izy olona tsy sahirana mahazo taridalana ianao. Zay teneko anareo teo, nahazo taridalana fa tsy hoe Andriamanitra sahirana, nahazo taridalana anao an'le izy mitaridalana antsika any am'le lalana mba am'izay tsika ny ambinina, izy mitaridalana. Ny tsirairay avy samy manana ny toerany daholy amin'ny fanompona fanjakan'Andriamanitra. Now the question, why is my stewardship not Ka zao raha fanontaniana fa manina fanomponao tsy misy vokatra, is my kingdom stewardship efa manina ny asa fanomponao tsy miteny, fa manina tsy hitanao le fetraika le asa fanompona ataonao jerentsika ainga zay a. your service must be born from the heart. Fanomponao aloha tsy maintsy mirehitra avy ao am-po, fa tsy hoe nohony amin'ny fanompona imaso. Efa manompo an'i Kristy manao sitrapon'Andriamanitra avy any fo, tsy ataonao le izy mba hizesy tamin'ny hafa ianao. Efesianina 6:6. Why is he not working? De fa manina koa ianao tsy mahomby amin'le asa fanompona. Le motivation anao zao tokony fitiavana ny tanjonao ao anatin'le fanompona. Ozy Baiboly raha za mametraka tena kiray-mantolo dorana de tsy manome tombotsoa anazy zany ozy izy raha tsy misy fitiavana. Korintana voalohany 13:3, tsy manome tombotsoa anazy zany raha tsy misy fitiavana. Tikanao tompo mihoatra ny rehetra, tikanao tompo mihoatra ny rehetra, tikanao tompo
meko anao ny fiainako. Amen. This is my own experience. I love this God. Tena hoe tiako io Andriamanitra io, mihoatra lavitra no fitiavako amin'ny vadiko ary fatako vadiko zay. Tiako io Andriamanitra io, mihoatra lavitra no fitiavako ny zanako sy ny zafikeloko. Misy olona miteny hoe ratsy saina be koa zany. Za tena vao maina tiako noho ny fitiavako ny tenako Andriamanitra. Tiako Jesosy io mihoatra lavitra no fitiavako ny tenako. Tena mpifaliana mihitsy ho fato anazy mitikitika. Afaka vakianao daholo boky rehetra vakiko sy ny torotenina ataoko, fa raha tsy fantatrao ny fidoboko foko an'Andriamanitra mbola tsy hitanao, tsy ambarateloko. Ny tsy ambarateloko dia le fidoboko foko an'Andriamanitra. Tiako ianao Jesosy, tiako ianao Tompo. Za tsy mbola nana fahafahana zany anao vola tantely niaraka amin'ny vadiko, fa nefa tiako ianao Jesosy. Tsy hoe nanambady aho taloha dia nanao fa tena tsy manana tsony, tsy manana fahafahana tsony. Dia za zany mitady izay hanampiana ny olona foana. Tiako ianao, diso ve zany? Zay maloha laharana anahako. Jesosy, 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 Jesosy maraina atoandro. Aoka fanomponao zany tena hoe fitiavana an'Andriamanitra fa tsy hoe fitediavana toerana. Raha za zao manombo eto dia ovaina, raha vao tsy ovainy tsony ny toerako za tsy hanombo tsony. Tsy fitiavana zany. Aoka fanomponao manana tanjona na fitiavana fa tsy hoe mitady valipity, tsy hoe mitady valipity, fa tena hoe fitiavana mihitsy le fanompona. Fantatr'Andriamanitra le tokony atao anao, fa avy aloha le fanomponao fototra na fitiavana. Tsisy olona zany tian'io Andriamanitra io ka firetaka amin'ny tany ny fiainana, fa zay olona tian'Andriamanitra, le tena tian'Andriamanitra misidina foana ny fiainana. Zavatra tsy hita maso mbola re sofina, zay no man'Andriamanitra ho anazy. Afaka mandeha amena avy a. Faharoa, mila manompo an'Andriamanitra amin'ny sorontsika. Zany hoe mihoatra ny amin'le asa nangatahana ampanaovina anao, arak'izay vitanao, manaova mihoatra, manaova mihoatra araka le fahasoavana meny anao. Hoe za tonga ame afo etatana izy Jesosy, ary za izy tena hitarina mihitsy manapatateraka le izy. Lioka 12:49 ka hatramin'ny 50. Tsy misy kitana zany raha tsy misy aloha olitra, ary ny olitra ny olona kitana rehetrarehetra dia le sorona ataony. Sorona, sorona, sorona. Ny olitra ny kitana rehetrarehetra dia sorona ataony. Ianao tsy ahita kitana zany, kitana zany amin'ny fifananana fanatanjahantena raha tsy misy olitra aloha ao amin'ny vatany, misy ratra kely foana. Nefa izy nahazo le ceinture ana champion amin'izay taty aoriana satria nanao sorona, nanao sorona. Zay le sehatra matsimbadika hoe raha vadika Jehovah izy fababony ziona tahaka an'le nanofitsika, ka sehatra matsimbadika zany io ho an'ny olon'Andriamanitra. Ary farany a, manompon'Andriamanitra ny sitrapo tsara ho an'ny hafa. Sitrapo tsara ho anao an'le fanompona. Aza manisy aza maniry fanambaniana ho an'ny hafa. Maniry ianao hisandratra ny hafa. Aza maniry loza hitotona amin'ny olo-kafa. Maniry fahitana fity ho an'zareo. Sitrapo tsara, zay olona maniry an'izay ihany no mahazo an'izay. Sitrapo tsara anatina fanompona, tsy ho an'ny olona fa ho an'Andriamanitra. Satria fantatrareo zavatra ataon'ny olona anankiray dia zay mitovy amin'izay no men'Andriamanitra anazy. Izy toana vadiko ny teny tamiko hoe
hoe anao mandà fotoana amin'ny le mpianatra ny convenant université mihoatra lavitra ny fotoana ho amin'le zanakao ozy izy mivadika tamiko ele fotoana ny lampibishop zany ho an'le fanompona mihoatra lavitra ny zanany izy Andriamanitra mpiazana fanekeny sitrapo tsara sitrapo tsara sitrapo tsara sotra tompo sotra Jesosy le zany tsy arakaraka le fitsipika apetrakao fa arakaraka le fitsipika napetraka Andriamanitra le fanompona arakaraka le fitsipika napetraka Andriamanitra ka vaovao tsara rehefa nompo ianao ataovy antsitrapo raha ataoko antsitrapo le izy Paul dia mahazo valipity tsy misy valipity zara fa tsy ataonao antsitrapo Korintana voalohany toko fasiva dia efa fito ambin'ny folo ataovy amin'ny mpahamarinana zany hoe tsy manana zavatra ambadika irina ianao Hébreu 12:28 aoka tsika izy anana le fahasoavana nompo an'Andriamanitra ankasitrahana amin'ny tahotra sy ny ovitra tsy fanajana azy do tsika nompo an'Andriamanitra amin'ny araka fanatretena freriana zao izy mialohan'ny fahalavona foana do tsika nompo amin'ny mpifaliana rehefa maty le fifaliana dia tsy misy tsolo le fijinjana Joela 1:11 ka hatramin'ny 12 hoe maty daholo izy le vokatra teo amin'le sa satria maty koa le fifalian'olombelona eo amin'le toerana za nanao foana hatramin'izay nanompo tamin'ny herintaona raha tsisy rina an-trano nanompo za tsy za hijanona amin'izay na tianao navinoanao tsy maneno manaova mpifaliana manomeza mpifaliana tsy maintsy tonga foana le izy amin'ny fotoanany faheratra manaova le izy sady tsy misy henatra tsy misy ina hoe tsy misy henatra ny aty mahatonga ny olona tsy mahasamby jovavolombelona any amin'ny hafa satria izy mihenatra mieritreritra le toerana izy ahoana fijena za zanga tsy manana namana ahoana manana namana ianao dia tsy mahasamby zara Jesosy amin'iny olona iny sao izy tsy menatra amin'ny filazantsara ny Kristy fa herin'Andriamanitra raha menatra anareo dia menatra anareo koa ianao tsy afaka ny hoe manompo miariary dia tsy very valipity miariary ataovy tsy misy henatra tsy misy henatra tsy misy henatra tsy misy henatra Jesosy natao mitsinitsinina ny tenanony zay izy vao nanao mpanompo ozy baboly natao tsinitsina aloha ny tenany zay izy vao lasa mpanompo zany hoe nambaniny mihitsy le toerany sy le faniriny na velany tany an-danitra tany ny voninahitra ina ny voninahitra nanao eto tany zany tsisy ozy izy raha hoariny tena napetrany na ilany mihitsy le ekipa le miaraka amiko any an-dalana mety gaga ianao hoe reto ve ne rahanao rehefa mitory filazantsara ianao za tena tsy mahavita le fitorina velantsara raha tsy miaraka amin'ireo tanora eo nataony tsinitsirina ny tenany misy aza zao mbola makany amin'ny université amin'izao sasa mbola navita ambaratonga ray tany am-pianarana fa nataony tsinitsirina ny tenany anompo miaraka vokatra ka mifoazy le chauffeur anay anisan'le ekipa anay raha tsy eo zao le chauffeur anay ko andeha hoaiza moa za tsy mihenatra manao an'le izy tsy mihenatra aza manao costard rehefa makany an-tsena la mampatahotra olona ianao tonga ana hoe ty ngamba DG any amin'ny ambadika any na directeur i amin'ny anaovy le akanjon'le olona any an-tsena da amin'izay za ozy izy Paul apostole vadika olo kafa ho an'ny hafa
aza manao teny grammaire tsy azony olona fa tenena teny azon'le olona raha hoe Yoruba ny fiteny de ataovy Yoruba fa tsy hoe anao mizesta mahay diplôma be de manao vocabulaire sarotra be amin'le olona fa ataovy zavatra azo ny tenenina tsy menatra ny olona za tsy menatra an'Andriamanitra, Andriamanitra koa tsy menatra anahako. Farana aza reraka okanareo iorina tsara izy mahafabe amin'ny asa tompo fa tsy fantanareo fa tsy foana azakory ny asa fikelezana rehetra ataona rehetra tompo ka mba mahafaza foana mandrapatonga an'le fotoana mba mahafaza foana fa efa any an-dalana le fijinjana efa any an-dalana mba mahafaza foana fa efa any an-dalana le fijinjana. Le vonafafiko tamin'ny 1973 mbola manampy ana foana hatramin'izao ny hofasoavana. Tsy afaka soronao amiko zany zany nino an'Andriamanitra ho amin'ny fitarany ny sehatra hoe mahita 100 000 personnes anatin'ny toerana anankiray zay nangatahako tamin'Andriamanitra hatramin'izay hoe 100 000 personnes rehefa mitory firazantsara fo aza anao nga io tanàna misy anao io io ville misy anao io anao io toerana misy anao io anao io amin'ny anaran Jesosy dia afatananao fiderana an'Andriamanitra. Amen. Zao ara amaranako anazy ny tena lehibe indrindra mizy rehetrarehetra de manompo an'Andriamanitra tahaka vo tsy hoe mame voa fa enao mihitsy le vo manompo an'Andriamanitra tahaka vo. Salama 30 Salama 22:30 hoe voa na hoe taranaka nanompo anazy hoe vozy izy no anompo anazy taranaka izy nanompo anazy de lasa misy fitraikany any amin'ny taranaka zany ny fanompona an'Andriamanitra tahaka vo misy fitraikany amin'ny taranaka ao avy taranaka aorinantsika fanompona an'Andriamanitra tahaka vo misy karazana azo zao 200 taona le azo 200 taona 200 taona le azo manompoana Andriamanitra tahaka vo tahaka nataon'i Jesosy de lasa misy fitraikany amin'ny taranaka ao aorinantsika le izy. Io zay Kristy ny antony ivelomako fa fahafatesana tombony ho anahako olona maty zany miteny zany oabolana 1:21 maty isan'andro a zany olona maty miteny Paoly apôstôly miteny Paoly miteny rehefa aorinan'le Jesosy miteny de Paoly miteny ohatrany foana teneny olona Paoly miteny hoe Jesosy nandio vidiny nanokatra le vidiny le vidiny nalohany nafafo ny tenany vo nanompo an'Andriamanitra izy tahaka vo fa tsy hoe te hizesy tamin'ny hafa. Paoly miteny zao izy nanompo an'Andriamanitra tahaka vo de la tonga n'izy nisy fitraikany amin'ny taranaka aty aorina. Kolosiana 3:3 maty anareo zay faratapondrindra amin'ny fanompona jereko reo teny Jesosy hoe tonga le fotoana anoeza voninahitra le zanak'olona fa raha tsy maty izy vo anankiray rehefa mitana de toetra fotsiny izy fa rehefa maty izy a de amokatra be lavitra raha misy olona manompo ok izy anaraka zay procédure zay le lalana zay atonga na izy fitraikany amin'ny taranaka zay manompo an'Andriamanitra tahaka zay fanompoko zay no ajain'Andriamanitra fanompona an'Andriamanitra tahaka vo
zay le tsy ambaratelo le zava-miafina ao ambadiky ny fitraikany faratapony afanimpona, ao fitraikany faratapony afanimpona. What happens to his kingdom matters more. Zavatra mitranga tamin'ny fanjakana, zavatra mitranga amin'ny fanjakany manandaja be lavitra ho ana mihoatra lavitra mandrakizay noho ny zavatra mitranga amin'ny fiainako manokana. Hebrews 13 verse 7. Hébreux 13:7 The Bible says, Baiboly miteny remember them which have the rule over you, who have spoken. tsarovo izy ireo mpitondra anareo sy efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, every ny finoany ary ao ny finoany, every ny fiainany, jereo le fitraikany le finoany hoe arao izy ny finoany. I close with this covenant. Afaranako tia amin'ty fanekety aho zay nareo afaka misakafo atoandro When makena signed on the 12th of September 1970, 12 septembre 1976 nanao siny taratasy anankiray za sy mivadiko. De tiako hitanao mihitsy le vesatra le zavatra teneniko, le vesatra le zavatra teneniko izy ny teneniko, tadidiko le zavatra teneniko. Hoy za hoe raha mitory filazantsara de tapahana ny tanako de anaraka anazy ianao, hoy za matsy avadiko. Hoy za hoe kotinao vehivavy, if I lose my leg, raha tapahana ny tongotra would you still like to remain with me? de anampon'Andriamanitra de anaraka anazy ianao. I say, okay, let me read the covenant. Aloha vakiko anao le fanekena, Terms. manaiky ve anao am'izao zavatra rehetra, manaova rasiny e, No games. No games. tsy kilalao, aleko lavitra tsy manambady maraha tonga nany an-danitra, toy zay hoe amidiko le fionana rehetra azoko, ka mila fo ianao. Ny hazo zany tsy mitotototo rehefa hitombo, ambileo fotsiny le hazo de matory ianao de fo de hitanao fa mitombo iny hazo iny, tombo azo ny hazo iny. Fa ny atoma tonga anao tsy mitombo de ianao tsy nambolena, ary hazo tsy ambolena tsy tombo zany mihitsy, tsy vadika hazo mihitsy ary izy. Rehefa mamafy vo ianao voalohany aloha izy simba maty potipotika, de raha aveo mitsangana vo am'izay le fiainana de lasa mitombo am'izay izy. Ary rehefa mitombo izy am'le faratapony de mbola manisa taona koa izy, taona maro lavitra mihitsy. Misy le hoe Jonathan Edward sy ny taranany, 200 taona zareo de jerena le taranany zany olona goavambe daholo ke tarana ray amantolo ao am'le tarana le Edward, de jerena koa ny taranaky le olona tsy mihino an'Andriamanitra anankiray, jerena taranany sady mijangajanga mpamon'olona taranany a. Taranany izy anompo anao ary ho ekeny zany ho amin'ny tarana faramadiby. Engany mba ny tanan'Andriamanitra tsy janona aminao fotsiny, engany zany mba hitana hatrany amin'ny taranakao. Amin'ny lafiny hafa koa taranaky Jonathan Edward, sénateur, vice président, zay ny taranany. Olona manandaja be daholo, feno aja, feno voninahitra, feno loko ny taranany. Ny taranany izy anompo anao ary eken'Andriamanitra any amin'ny faramadiby zany. Nanompo tany Kaduna, nisy taona de nikoaka, And then my wife followed me into the restroom. de vadiko jery anahy tao am'le toilette, tao am'le any, de voakaraha vavako de ndao tsika akaina izy izy. Hoy zay na io raha toroteny farany any an-danitra de ande any an-danitra tsy manina fa ataoko toroteny io, lasa toroteny How many were there? sady mikoaka. Maybe not less than one. You were not 100, far from. Mbola tsy zato zay tam'izany, mbola tsy 500, mbola mety efa notra 200 zay tam'izay. Fa tena toroteny mihitsy miaraka am'le fofolaina ambiny ananako, le fomba nanomanako an'le toroteny tam'izany a tovy an'le fanomanako toroteny am'izao. Nareo pasteur ino tsara, tsy resaka vahoaka le olana, fanokana tena
matimaty eo ny asan'Andriamanitra. Somebody's story is changing. Misy tantaran'olona amin'io veto e. My prayer is that the grace that I help me today in Mivavaka ataoko le fahasoavana nampy an'Andriamanitra nanoy nanentsika an'Andriamanitra tsy mety reraka zay fahasoava zay anaraka anao koa. blessings. It has not distracted me one bit. Nahita fitahina maro fa tsy nanelingelina anazy zay fitahia zay, tsy nanala fifatohaka zay, tsy nanala fifatohaka na indray mandeha zay fitahina maromaro hitako zay. Boy, till I go to heaven. I came here with nothing. Za tonga te tena tsisy tsinitsina de Andriamanitra nanampy zavatra be dia be tao fiainako tamin'ny alala famonjena fanahy zay le mahakasika amin'ny fony be indrindra. It's your turn. Anjaranao zao. May no one return to his church and a church. Enga nefa tsisy hoe olona verina any am-piangonanao ianao de hoe olona mpanafana seza fotsiny. Tonga am'izay le ora anomezana voninahitra fiainanao io. This is what I wrote Zao ny soratako as moved by the Spirit of God. nahetsika mifana masina tamin'izay. I had a supernatural encounter after going through. Nanana fionana tamin'ny alalan'ny namaky le boky le hoe olona ampiasain'Andriamanitra soratany Oswald Smith My vow, when we say my vow, na tonga nananao voady teneny hoe voady dedication to voady anoka tena mandrakizay ho an'Andriamanitra zay meky lohahevitra hoe content. tombo-kasea ho an'ny voady. It is saying an eternal yes to God Tena hoe miteny eny mandrakizay ho an'Andriamanitra to serve. de manao tsia mandrakizay ho an'ny tenako. It is relinquishing all claims. Manala zavatra Definitely relinquish all claims. I deliberately turn my back on everything. nitodiako ny lamosiko amin'ny zavatra hafa rehetrarehetra, mandalo ny rehetrarehetra zay mahatenako antenako sy zavatra ananako laviko daholo zany, tsy manandanja aminahy tsony. It's no longer my own. Tsy anahy tsony le izy fa an'Andriamanitra. He has the absolute Manomboka androany manana zo Andriamanitra ampiasaina amin'inon'inona le zavatra ananakireo. totally forsake what I have. Raha miteny aminary izy ary lavina daholo le zavatra rehetra ananako de tsy monomonina ary tsy taraina. Izy Andriamanitra ny tompo rehetra raha tsy zay tsy Andriamanitra mihitsy izy de teboka de nasaiko sy niavo mivadiko. Zay ny anganay mivady, zay ny anganay, tsy resaka vitana, tsy resaka vitana. 12 septembre 1976 zay zavatra zay natao sony 46 ans lasa zay. I'm planted by the riverside. Nambolena teo amin'le ony a nambolena diovin'Andriamanitra. Raha vao tsy ambolena ianao de lasa maina. Raha vao amin'le rano ianao ny ambolena de lasa vaovao foana ianao, avaozina foana. Anjaranao zao reo zay mamonjy fanahy de endry ary ny endry adova voninahitra. Ny andro ny enatra eo fiainana tsirairay avy eo farana am'izay zany zao. Na tamin'ny altara vavaka na ny amin'ny arabe zavatra rehetra mamonjy fanahy manasa anazy ho avy ianao zany anatin'le olona mpandray anjara, tsy ahita enatra zany ianao mandrakizay. Raha vao mivoaka ianao mivela vavahady mizara filazantsara asorinao fa fambaraka eo fiainanao. Misy vehivavy zay 2 taona izy mijoro vavolombelona, nandeso anazy ny olona satria izy tsy manana zanaka tamin'izany, tsy mahay miteny anglais za vehivavy zany a. Moi chez moi là osez malheureux lopain'olona izy fa bevoka am'izay le vehivavy nazo ny zanany izy tamin'le vampitona nanaova filazantsara mihitsy a fitoriana. Lasa voaka vavahady izy a
miaritra le fafambaran'Andriamanitra dia nasoan'Andriamanitra fafambarakany. Reo zay mamadika maro amin'ny fahamarinana dia mirapirana tahaka ny kintana mandrakizay. Mba tsika sinao hitsangana ty afatanana fideranan'Andriamanitra. Sora Jesosy. Ka za miteny amiko hoe mamonjy fanahy zay mba hitombo fiangonana, tsy zany fa mamonjy fanahy tsika mba androso fanjakan'Andriamanitra. Mbola tsy pastera dia efa nanao croisade mba hisy fanahy vovonjy. Nanana tombotsoa tazana tombotsoa nanangana fiangonana voalohany tany amin'le ambavohatra zay. Mbola tsy nanana plany za mba ho lasa pastera tamin'izany fa tiako fotsiny Jesosy. Dia nanana firetana famonjena fanahy, firetana famonjena fanahy metraka toerana amin'ny anjara voatendry ny tsirairay avy. Firetana famonjena fanahy manana faniriana tsara fa tsy hoe mba ho manan-danja na olona malaza. Raha vao zay le izy tsy mety fa raha hoe manana faniriana tsara. Misy toerana avy any Madagasikara fito le voyage tonga teo andro sabotsy, mbola lasa mitory filazantsara ihany mahita tanora. Dia hitako hoe akaikaiky anazy zareo dia tenaiky zareo nareo tanora tianareo ve any am-pianarana lalana tokana arovany anjara voatendrinareo dia mahafantatra an' Jesosy. Dia sivy tamin'izareo am-piangonana, sivy tamin'le olona resako tamin'izany ao am-piangonana amin'izao. Asa anatin'ny tananao roa. Tompo, arety vaovao indray firetako famonjena fanahy, arety vaovao indray aho fiainam-bavako vavainao, arety vaovao le fitiavako manasa olona ho an' Jesosy mba voavony zareo. Arety vaovao fanompoko amin'ny farabola, arety vaovao tombontsoa ho anah daholo zany rehefa mamely lanja ao amin'ny fanjakanao aho. Sotra ray any an-danitra ataovy le vavaka e, vavainao ka tsy ao aloha fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana zavatra rehetrarehetra anaraka anareo. Tsy zavatra faharoa raha tadavinao fa le voalohany enjehanao iny manaraka anao zavatra rehetrarehetra. Amin'ny anara sarabidin'i Jesosy a ny anjarantsika dia manao le safidy fotsiny fa le era anaovana le safidy avy amin'Andriamanitra. Noho ny fanampian'Andriamanitra ozy izy Paoly apôstôly nanohy hatrany a fizy nefa nanao safidy loza ho anao izy raha tsy mitory filazantsara izy zany nanao safidy dia tonga avany amin'izay le fanampiana avy any an-danitra. Raha tena nanao safidy marina ianao manana firetana mirehatra ho an'Andriamanitra ho amin'le lala firetana ho amin'ny fanahy sy fanjakan'Andriamanitra mangatahanao fanampiana amin'izay azy zao ampio atompo tahaka nanampiana amin'ny Paoly apôstôly mba hitahira zay firetana zay mandrakizay ampio tahaka nanampiana amin'ny Paoly apôstôly mandrapatonga na ho zoky olona firetana tsy mety maty ho areo very no fitiavako anao. Alefasa ty amiko fanampianao Jesosy io, alefasa ty amiko fanampianao, alefasa ty amiko fanampianao, alefasa ty amiko. Amin'ny anara sarabidin'i Jesosy fa maneny zareo hoentinao am-piangonana amin'izay voatahiry le zavatra voajinjy, zavatra rehetra velany dia devoly haka anazy. Ny fijinjana rehetrarehetra azonao
de hoentinao trano fitehirizana mba ho voatahiry. Mamokatra anao mba ho tafatoetra izy mifengonana, tafatoetra izy vokatra. De hoentinao am-piangonana zany le olona, ao am-piangonana le olona mahasakafo ara-panady amin'izay izy tamana. Rehefa mitondra le olona vaovao aho tao am-piangonana tena gaga mihitsy nahita le olona hoe izy aminareo te mpikambana amin'ity fiangonana ty nalanga-tana. Tamin'ny juillet zany nanomboka nanisa 70,000 hitanay. Zay rehefa miatso anao ako am-piangonana tsy hoe forcenay ho mpikambana le fiangonana ianao fa tianay nareo vavaka voninahitra an'Andriamanitra mba ho tafatoetra le vokatra. Fifoazam-panarena dia ao am-piangonana misy anazy. Ka noho izany didiko any amin'ny firenena misy atsika fitombom-piangonana mipoka be amin'ny 2023 io. Fiangonana rehetrarehetra avoroenareo amin'izay toerana rehetra misy anareo any. Misy olona afo ampitranga an'izany anatin'ny telo volana fotsiny amin'ny anarana Jesosy. Sika amin'ny andro farana le andro fipoahan'ny fitombom-piangonana. Iny ane pastera rehetrarehetra mandeha feo koa maneran-tany omendrika azay fipoahana fitombom-piangonana zay. Iny ane le fipoahana tsy ampitranga fampitehana ho an'ny olona. Vavaka mba ny olona tsy hanao fidiram-bola amin'le filazantsara tsy milala fa tsika mamahana ny olona, tsika manangana ny olona, tsika mamafy le zavatra ilain'ny olona amin'ny anarana Jesosy. Zay tokoa ny tanteraka ary vavaka koa iny le firetana entinao mody iny mbola hirehatra be lavitra no le analako. Le vavaka le firetana samy resaka amin'le mpikambana pastera rehetrarehetra resahako. Iny re le firetanao an'Andriamanitra mety tsy hita pastera le izy fa Andriamanitra mahita le izy. Iny re le firetanao an'Andriamanitra hitondra olona fanjakan'Andriamanitra mbola mafana be lavitra no le analako. Iny re mba ahatonga any amin'le toerana misy anah le izy. Ary anisa mihitsy anao taona 50 taona famonjena fanahy, 10 taona famonjena fanahy. Vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra lasa fomba fiainanao za vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra zany. Zay tokoa ny tanteraka hitako ty fivoriny ty fiangonana tendren'Andriamanitra ampitranga fifoazam-panahy, ampitranga fifoazam-panahy amin'ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra. Ary efa anjaranao zay tsisy olona zany ho diso an'le valim-pity miariary amin'ny asa ataony. Asanatony tananao roa misory anao n'Andriamanitra ny amin'le fitahiana azonao tamin'le androany. Misory anao azy andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra, misory anao azy. Amin'ny anara sarabedin'i Jesosy. Androan'ny alina araka ny tenenanareo alina fankalazana io tsofina rano ny firenena rehetra ankalazany zavatra asan'Andriamanitra tsika eo anevitsika. Rehefa fomba dionao miara mankalaza koa be de be ny olona lasa malaza eto. Ty afatananao fideranan'Andriamanitra. Ty afatanana ho an'ny tompo any nitahinanao hatramin'ny maraina. Sora Jesosy, ty afatanana bebe kokoa anazy, ty afatanana bebe kokoa anao mendrika fiderana rehetra izy.
Sora Jesus. The specialized classes comes up at Le classe spéciale zany manomboka amin'ny roa sasany eto Antananarivo. So that the details are on the notice board for all of us who are just coming in. So Le atsipria zany anatin'le taratasy in Jesus' name, any amin'zareo misy taratasy, misy zay taratasy zay tahiny ianao amin'ny anara Jesosy. Zao tsara fahasoavana entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika and we shall dwell dia hitoetra ao an-trano zay mandralafitsika mandrakizay amen. Silo 2024 and covenant highway. lalambe ara-panekena You may wish to share more of your love with your neighbors. manaova firaritsoa ho an'ny manodidina anao ara-peo zareo rariso azy.